Isaoran'ilay naharina ny meantsika andro vaovao indray amin'ity fotoana ity Alarobia 17 Oktobra taona 2024 manantitra ny raha baombam-pirarintso ho antsika mianakavy ny fandarana Miara Manonja na ianao eto Madagasikara na ny ampitan'ny ranomasina dia ananterana izay raha baombam-pirarintso izay. Iaraka eto tsika mandritra ny ora roa mahery hitondrana famakafakana toy ny mahazatra hitondrana vaovao ihany koa ary eo ireo ampisehatra isatsokajiny izay ao anatin'ny Miara Manonja anatanteraka an'izany fandarana izany. Eo ny namana faniry Razafy Manatany, eo ihany koa ny vahiny hitondra famakafakana avy any amin'ny faritra Rakotoasinarivo Tsimbazafy Roger Luc antsoina hoe Tonton Raexa izy ihany koa dia efa mpiakatra matetika eto mitondra ny famakafakana maro isan-karazany ary amin'ny maha hoe RMDM azy dia eo mahampitarika fikambanana azy zany satria filohan'ny fikambanana fitamizy, fikambanany tantsa miavy tena zava-dehibe no andrenesana ny fomba fijery ny tantsa amin'izao fotoana izao indrindra manoloana ny raharaham-pirenena izay misafotofoto be ihany ankehitriny. Eo ihany koa zany maha hoe fikambanany mpitrandraka vatso ihany koa izy any amin'iny faritra parafaravola iny misy fikambanana io sehatra io dia ao anatin'ny fandarana hitondrana fanazavana maro samihafa izany. Dia eo ihany koa i Fernand Selo izay ao anatin'ny cellule de crise amin'ny resaka fisafotofotoana sy zavatra manahirana ao anatin'ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety manoloana n'ilay fifidianana mpikambana eo anivon'ny Brown ny olafitra izay eritreretin'ny sasany ho atao ihany na dia efa misahatra manahirana aza amin'ny tia raharaha ity dia ho avy eo ihany koa Fernand Selo hitondra ny fanazavana indrindrandrindra ny tsara ho fatatsika mianakavy ao anatin'izany raharaha izany ary mbola ho avy eo ihany koa ny député fetra izay voavita tamin'ny alalany tiako Madagasikara teny amin'ny boriboritany fahadimy izany. Zay ny hoe lahatoko-lasy tompovavy fa hiditra ao anatin'ny votoatin'ny fandarana isika ary efa etokaiky eto i faniry Razafy Manatany ndahoary. Eny ary de miraba Rina Arabe Mananjara, miraba ny teknisianina atsika zay mampiaina ny sary sy ny feo ho atsika isa-tokantrano naizanaiza toerana misy atsika na eto atoerana na any ampitan-dranomasina ho atsika zay mandray anko amin'ny alalan'ny onjam-peo mivatana sy ny fahitalavitra ny page Facebook ny radio MBS sy ny radio Maday zany ny YouTube ihany koa miraba atsika rehetra manaraka ny fandarana. Maromaro zavatra resantsika Rina rehefa narosonao teo ny fananantsika vahiny, ny vahiny tompotrano ary ny vahiny ihany zay miresaka ny raharaha mahakasika ny tontolo ny asa fanao gazety sy ny mpanao gazety dia ho ampiatranontsika amin'ity fandarana androany fahatelo ambin'ny folo ny volana Oktobra zany 2024 eo ampiandrasantsika ny filakevitry minisitra ny amin'ny hoe isokatra sa tsy isokatra ny sistany sy ny amin'izay fanapahan-kevitra mifandraika amin'izay fa raha hosafotsika ny 420 ora Rina dia ny fitokonana zay nataon'ireo mpianatra teo anivon'ny ENS zany tetsy Ampefilo Andavamamba teo ihany ireo mpandraraha zay miantsoroka ny asa amina fanamboaran-dalana amina lalam-pirenena sy ireo lalana provincialy, régionaly sy ireo lalana zay nahazona antoka zany tamina tsenam-baro-mpanjakana zay mbola tsy nandray ny karaman'izy ireo zany na ny lela vola moa zany marimarina kokoa sandan'ny asa zay nataon'izy ireo tao anatin'ny heritaona izay efa nitondrantsika fanamariana lavabe ty resaka ty ny amin'ny hoe efa misy zay ianjadiana zavatra maro ireo orinasa ireo tahaka ny hoe miady eny anivon'ny fitsarana amin'ireo fournisseur zany na quincaillerie na eo anivon'ny banque zany satria dia nisy ny lela vola zay nampiasaina sy nindramina tamin'ireo asa zay nitanterahan'izy ireo. Teo ihany koa ny fivarotana fananana samihafa satria dia tsy maintsy mandoa ny karaman'ny mpiasa sy ireo kojakoja samihafa zay nanaovana fandaniana tamina fanamboaran-dalana zany kanefa dia mbola tsy voalohan'ny fitondram-panjakana efa nambara ny vaovaontsika ihany koa Rina ny amin'ny hetsika zay nitotosainy ny eo anivon'ireo mpampianatra mpikaroka mpampianatra zany
ny amin'ny fitokonana zay angatahany izy ireo ny zo sitrahany ao anatiny andraikitra lehibe anatin'izany tontolo ny fampianarana ambony izany. Hitondrantsika fanadihadiny io rehefa aveo ary mifandraika amin'izay ihany koa ny raharaha ny hermady zany na ny kompania malagasy mahakasika indrindra ny resaka zotra anabakabaka. Omaly moa ny filoham-pirenena dia nampiantso ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny gouvernemanta ary ny resaka izany. Ny zavatra anambarany tao zany dia nametsiny ny fitondrana ny fandimby teo aloha mikasika indrindra ny trosabe an'ny hermady any amin'ny 2.70 tapitrisa dolara any hoany ary ny tao anatin'izay ihany koa moa dia ny fomba zay nanofahantsika midangana ny ATR izany ary ny resaka mahakasika ny fiara-miasa tamin'ny Air Austral. Hitondrantsika fanadihadiny io Rina Arabe Mananjara miaraka amin'ny Sombamboaka fetra lalamizafimbololona amin'ny tapany farany zany. Fa ny tsara ho fantatsika aloha zany dia manimanitra fionandehibe ara-politika any amin'ny renivohitry ny voninkazo fitsangatsanganana lehibe any dia aiza moa zany fa any Mahajanga satria dia rapito zany ny fameloma maso ny antoko tiako Madagasikara ka ho tanterahana ao amin'ny Macro zay any Mahajanga ary ny Zoma kosa no anatanterahana ny fionana eo anivon'ny RMDM ny antoerana sy ny RMDM national zany sy ireo mpanohatra zay mahatsiaro ny tsindry azolena, mahatsiaro ny fahatsom-panantenana am'izao fitondram-panjakana izao ary ireo rehetra zay mahita ihany koa fa miborika tsy mandeha am'izay laonina ny raharaham-pirenena ary indrindrandrindra ny zava-misy ao Mahajanga. Rehefa miresaka Mahajanga tsika dia mahafantatra tsara fa misy ny antsojay atao amin'ny kianja ny tenisy araka ny fahafantarany vahoaka ny Mahajanga azy, ny fandravana ny gymnase, ny kianja zay fanaovana fanatanjahantena zay mampalaza zany Mahajanga zany ary samy mahatsiary ny arivarivan'ny forceur isika sy ny arabe ny lycée zany zava-misy ao Mahajanga daholo zany rehetrarehetra zany. Betsaka ny olana mitranga ao Mahajanga ary dia ho adevitry ny fionana miaraka amin'ny antoko tima sy ny RMDM zany amin'ny arakamisy sy ny Zoma ho avy izao. Ho an'ny farany herinandro fantatsika tsara efa mivahiny teto Lilira Farala, Clémence Aranena, Andriamatoa Celestin zay mpanolotsaina ny tanàna amin'ny Zoma izao no hiatrika ny fitsarana roa samihafa. Fitsarana voalohany dia ho an'ireo mpanolotsaina ny tanàna Folomena zay notoriny eo anivon'ny fiadina ny tanàn'Antananarivo ny amin'ny fanesorana azy ireo zany tsy ho mpanolotsaina dia eny anivon'ny tribunal administratif fa ny mpanolotsaina ny tanàna Clémence Aranirina kosa dia mitoriny be ny tanàna ny amin'ny tokony hanesorana azy eo amin'izany andraikitra mahabe ny tanàna Antananarivo izany. Vaovao lehibe zany ary hitondrantsika fanampy mpanazavana rehefa aveo Rina Arabe Mananjara. Fa iverina kely tsika alohan'ny andraisanao Antontora Eksa dia io manany ny vahintsika Fernancello rehefa aveo dia fampatsiahivana zany ato anatin'ny boriboritany faefatra fa isy ny fifidianana zany zay pitarika ny team ao amin'ny fokotany Ampangabe Anjanaky ny folo zany sy Anosipatrana ka amin'ny sabotsy fa 9 volana Oktobra amin'ny 2 ora no anatanterahana zany dia ao amin'ny trano ny association Tamia Ilany Vato Apasika. Verina ihany zany fifidianana izay hitarika ny fokotima zany Ampangabe Anjanaky ny folo sy Anosipatrana ka amin'ny sabotsy fa 9 ny volana Oktobra ho avy zao no anatanterahana azy amin'ny 2 ora ao amin'ny trano ny association Tamia Ilany Vato Apasika. Ary amin'izay redynamisation zay ihany koa dia ho an'ny commune Pitatafika dia amin'ny lahady ihany koa no anatanteraka izay fameloma maso izany amin'ny 2 ora ka ny toerana anatanterahana izany dia Live Hotel eny Atsimboatra Pitatafika zany ho antsika eny amin'ny district Anatsimbrana. Fa vaovao lehibe Rina Arabe Mananjara ho an'ny antoko tiako Madagasikara dia fantatsika moa zany araky ny efa niparitaka omaly fa dia nahazo tompon'andraikitra ambony lehibe eo anivon'ny politika ny antoko Madagasikara angatana namana teknisiana andefa izany fanambarana izany etsy amin'ny fahita lavitra ary dia ovakitsika izany satria dia nanendry sekretera general faharoa zany ny antoko tiako Madagasikara araky ny taratasy izay faefatra amby 10 bara BP bara Tim bara 2021 zany fanendrena mivaky toy izao marika Ravalomanana filohan'ny antoko tiako Madagasikara Tim dia mampahafantatra amin'ny fomba ofisialy fa Andriamatoa Rabenirina Mamniaina Solondraibe
solombavambahoaka ny Madagasikara dia voatendry ho sekretera general faharoa ao amin'ny antoko tiako Madagasikara amin'ny tamin'ny fivoriana natao teto Antananarivo tamin'ny zoma 9 Oktobra 2024 manao sinoa izany moa zany ny filoha Marc Ravalomanina filohan'ny antoko tiako Madagasikara tamin'ny fahavalo ny volana Oktobra 2024 iverena antsika kely iza moa Miara Manonja zany zay sekretera generaly faharoa ao anatin'izany antoko tiako Madagasikara izany zay mpikambana vaovao eo anivon'ny birao politika dia nanomboka tany amin'ny taona 2023 tany hoany izy dia nisehatra tao anatin'izany antoko tiako Madagasikara izany amin'ny masehatra maha-olom-boafidy azy ka hatramin'izao fa 2024 izao fa nanomboka tany amin'ny taona 2022 mihitsiny tao anatin'ny ady mafana teto Madagasikara dia folohan'ny foko tim izy na ny tim tany amin'ny foko tany tsara mandroso namotana zany any amina toerana misy azy eny Ambohidratrimo ary taty amin'ny taona 2023 izy dia lany voalohany ho ben'ny tanàna Nanosiala tamin'ny anaran'ny antoko tiako Madagasikara tamin'ny taona 2024 izy dia voafidy ho folohan'ny comtim na mpitarika ny tim ao anatin'ny commune Anosiala Ambohidratrimo zany district Ambohidratrimo ary tamin'ny taona 2024 izy dia voafidy indray ho mpitarika ny jeune tim zany na ny tanora tim atao amin'ny district ny Ambohidratrimo voafidy fandroandray izy ho ben'ny tanàna ny commune Anosiala tamin'ny taona 2017 ary nahazo andraikitra lehibe zay ntotosaina izy taty amin'ny taona 2024 taty ka hatramin'izao 2024 izao satria dia solombavambahoaka ny Madagasikara i Miara Manonja zany zay nifanesesy zay andraikiny izay fa tamin'ny taona 2025 izy dia voafidy ho mpitarika zany ny distim na ny district ny tim ao anatin'ny Ambohidratrimo any zay resantsika zay efa mpikambana teo anivon'ny birao national ny tanora tiako Madagasikara izy nandritra ny fotoana naharitra izany raha raisina zany dia anisan'ny lomma qu'il faut à la place qu'il faut ao anatin'izany antoko tiako Madagasikara izany i Miara Manonja zay voatendry ho sekretera general faharoa ao anatin'ity antoko ity satria dia nandalo ny ambara tonga sy ny antana tohatry ny rafitry ny antoko teny anivon'ny fokotany teny anivon'ny commune teny anivon'ny district ary tonga eo amin'ny sehatra nasionaly nanomboka tamin'ny taona 2023 ka hatramin'ny 2024 dia olom-boafidy hatrany izy ary lany tamin'ny anaran'ny antoko tiako Madagasikara olom-boafidy na ben'ny tanàna io na solombavambahoaka ny Madagasikara ankehitriny izy sady solombavambahoaka ny Madagasikara no kestora fahatelo eo anivon'ny anteny mera pirenena zay lafinjavatra izay de veritsika fa miaina ny antoko tiako Madagasikara ary mahafantatra tsara zany andraikitra ampisanina amina tompon'andraikitra ambony lehibe ao anatin'izany antoko izany ary handroso ao anatin'izay hoe fahombiazana izany ny antoko tiako Madagasikara amina fametrahana tompon'andraikitra ambony tahaka izao averitsika zany fa dia tafapetraka amin'izay hoe lomma qu'il faut à la place qu'il faut zany ny antoko tiako Madagasikara zay angambany Miara Manonja no entsika manatsidika ny adevitra fa rehefa aveo mbola verina eo ny tenanay iresaka amin'ny mpanogazety Fernancello ary iresaka ihany koa amin'ny solombavambahoaka ny Madagasikara fetra Rahalamijavombololona iresaka Hermad sy iresaka amin'ity tontolo ny fampianarana ambony ity fa omena sehatra aloha ianao zay miaraka amin'ny namana tonton Rahexa avy any Paravaravolo eny ary milohan'ny andraisantsika ny Andriamato Rakoto Asanarivo Tsimbazafy Roger Luc na i tonton Rahexa dia efa natsidika faniry teo ihany moa ny amin'ny hoe zava-dehibe zany zao ity hoe ho fanokafana ny sistan'ny Madagasikara ty ary araka ny teneny ny mpitondra fanjakana dia efa mijery momba an'io zany zareo amin'izao fotoan'izao hoe niatrehana zay le hoe fisokafan'ny sistan'ny Madagasikara izay marina tokoa fa tao anatin'ny tiresaka hoe coronavirus ity dia tena nahita faisana ny toekarena malagasy ary araka ny efa tenentsika foana hoe rehefa misy ny olana dia eo indrindra no ahitana ny fahaizan'ny mpamaha-olana zay rehefa misy ny olana dia eo no ahitana ny fahaizan'ny mpamaha-olana satria ny mpamaha-olana tompoko
dia karamainy ny vahoaka malagasy. Ny fitondrana dia natao maolana fa tsy natao anometsiny anyzatsy na izaro satria enao sy ny rezima izay eo amin'ny fitondram-panjakana no eo amin'io toerana io, ary dia anjaran'izay rezima zay zany no mijery ny vahaolana amin'ny vahoaka izay tantaniny sy hoentina. Zay natao hoe misy mipitondra dia misy ny hoentina, ny vahoaka zany hoentina, ny orinasa maro isan-karazany hoentina, ny rasa mangaika isazokazany atao anatin'ny firenena hoentina, na ny tatsa, na ny mpitandro filaminana, na ny sehatraiza na sehatraiza dia hoentina zay. Fa ny mpitondra fanjakana kosa ery ambony ery izay napetraka ny vahoaka amin'ny ao anatin'ny fanajana ny demokrasia. Mbola be deaibe moa ny fantanina mipetraka tena demokrasia tena izy hoe mipetraka eto Madagasikara sa ahoana dia anjaran'izay mpitondra fanjakana zay no mitondra ny vahaolana tompoko, fa tsy hoe rianina na tonga zao na rianina na tonga zao ekena fa misy izay zavatra atao hoe sekel na tarazo vokatry ny tany aloha, fa na izany na tsy zany dia zay mpitondra eo amin'ny firenena aloha no mama ny olana satria izay no antom-pisin'ny mpitondra ao anatina firenena anankiray. Raha ohatra zany ka misy tony hoe olan'ny Air Madagasikara tony dia tsy maintsy fantarina aloha hoe inona zava-misy ao amin'izao fotoana zao. Mbola hitondran'ny député fetra fanazavana lavabe moa zany ny momba an'izay rehefa avy eo, fa atao hoe fampitsidiana fotsiny ety amboalohany no hoentintsika ao anatin'izay rehetrarehetra izay. Mibaby fatiantoka 70 millions de dollars ny amerikanina ny compagnie Airmady, ny piasa tsy mandray karama feno intsony, raha ny tao anatin'ny ray volana dia lasa nisy piasa tapa-bolana ihany miasa ao anatin'ny ray volana, tsy misy ny avion manao long courrier fa dia mbola simba ny Airbus A340 anankiroa zay atsika moa zany ireo Airbus ireo dia eo ihany koa ny atao hoe inona no nahatonga ny olana marobe tao anatin'izany Airmady zany, raha toa isika ka hiatrika alay fanokafana ny sistany izany. Zavatra tsara homariana fotsiny teny hoe na hosokafana ny sistany nahoana zay ho fandehany eo dia mba mila jerena kosa aloha le maha olona an'ireo mpiasan'ny Airmady. Inona ny tiany tenena amin'izany? Resaka vola, resaka zo, resaka karama, satria izay aloha ny tena hoe zava-dehibe mihitsy satria aina izay, ain'olombelona tompoko no zany hoe mpiasan'ny Airmady zany. Olombelon'ireo efa mambolana maro no tsy nandray karama araka ny tokony ho izy, dia zay zany aloha ny tena tokony ho atao voalohany raharaha mihitsy. Mila mitady vola zany ny fanjakana andoavana volan'ny karaman'ny mpiasan'ny Airmady na inona aloha. Etsy an-dany indray dia hoe drafim-panarenana. Raha ohatra zany ka misy midrafim-panarenana dia tokony mba elana le atao hoe tany aloha tany ka hoe tia politika dia zao ny hitanay fa mahazoazo mahavitana azy, fa eo zany reo mpiasan'ny Airmady ihany koa izay miasa sy mikirakira an'io kompania io, mahalala ny zavatra ao, mahalala ny aty volany rehetrarehetra ao. Mila enona izy ireny satria ny kompania ireny tompoko dia resaka teknika ny tena betsaka ao, resaka stratégie ny tena betsaka ao, misy resaka fifaninana ny raisam-pirenena io na tiatsika na tsy tiatsika, ka dia mila jerena zany zay zavatra izay. Ny fitondrana moa zany milaza hoe manana ny atao hoe stratégie entina anarenana an'izay Air Madagasikara izay, dia ho hitantsika eo fa na inona aloha dia mila jerena ilay maha olona satria olona toy ny olon-drehetra ireo ampiasan'ny Airmady. Dia misy miteny an'izao fa nga ny Airmady ihany, tsy ny Airmady ihany fa ireo rehetra izay manana vola tokony hositrahany dia mila mitady vahaolana amin'izany ny fanjakana, satria izay no antom-pisin'ny fanjakana tompoko mitady vahaolana fa tsy hoe anilika
ndraikitra hoe any amin'ny anina na any amin'ny anina. Mbola be deabe ny zavatra azo tenenina momba an'io fa ho hitantsika eo ihany ny toyany fa aleo aloha raisitsika ny mpisehatra voalohany eto amin'ny fandarana Rakotoasinarivo Tsimbazafy Roger Luc na i tonton Raex. Izy moa zany dia filohan'ny fikambanana Fitami, fikambanan'ny Tatsa miavy tena, ary filohan'ny fikambanana Fimpivama, fikambanan'ny Mpitrandraka Vatsoa Azaotramanina, zay ny filaza azy aloatra mangoro io dia izy ty moa afoezanareo le izy dia lasa hoe alaotra manina fotsiny zany no fahafantarany be sy maro azy dia anao koa filohan'ny RMDM distrikany Amparafaravola. Faly miarabanao aloha. Fary miarabanao zokorina ary voalohany teny dia mankasitraka ary misaotra an'Andriamanitra sy ny fitondrany. Matoatsika mianakavy tafavory sy tafaray eto indray dia noho ny avy amin'ny aminy, ka dia zay no isaorana an'Andriamanitra lehibe tonga amin'izao fotoana zao isika mianakavy. Manarak'izay dia misaotra an'ireo teknisianina satria izao fampitampy eo sy ny fatahan-davitra zao dia tsy tonga foana na ho tafitafita amin'izao fa misy ireo teknisianina dia isaorana manokana izy ireo. Ary manarak'izay dia miaraba ny vahoaka malagasy rehetra tsy ankanavaka ary manao kopakopa-tanana na ny eto an-toerana na ny any ivelany. Indrindra fa ianareo gaon-tanàna rehetrarehetra ao ry madame Lalaina any amin'ny karera any Andilana Nord sy ny karazany any dia atao kokoa sy atao kopakopa-tanana daholo ary mankahery satria moa le fomba fiteniko foana hoe zay maharitra vadin'andriana ary tsy maintsy ahazo ny anjarany tsiraray isika mianakavy. Ka zay ny anaovana kopakopa-tanana anareo rehetrarehetra any an-tanàna zoky Rina Rabe Mananjara. Eny ary hiditra amin'ny votoatantsika ianao dia fikambanan'ny Tantsa miafy tena misy ianao ary tsy hoe ao anatin'ny fotsiny fa filohan'ny fikambanana Tantsa. Ay zany ny Tantsa manana fikambanana ihany koa ny atao hoe fanontaniana tonga dia apetrako momba an'izay le tontolon'ny Tantsa zay dia ny hoe maro feo eno avany ambany volo rehetrarehetra any fa hoe tena enjana ny fiainana amin'izao fotoana izao. Efa nytenenina teto foana zay ary eo miteny maromaro hoe tena latsa-panenenana fa inona no antony. Raha ny feo avy any amin'ny Tatsa zany no raisitsika, raha ny toerana zay anisy ianao no raisina. Ya dia izay tokotra moa ny zavatra misy any an-toerana zokorina Rabe Mananjara satria ny faritra any an-tanàna zany zao dia maro moa zany ireo vahoaka avy amin'ny lafy valonosy. Ny antondihan'ireo vahoaka avy any amin'ny lafy valonosy ireo zany dia hitady tombontsoa. Asi ohatra mihitsy hoe hitady angady vato ao ny avy ao amin'ny faritra Mielaka, ao ny avy any Boyeny, ao ny ato Diana, ny Savasy ny rehetrarehetra, ny ao amin'ny faritra Atsimo Andrefana, ao ny Otomatsiatra sy ny karazany dia anisany vahoaka zay tonga ao amin'ny faritra loatra mangoro, ao amin'ny manodidina ny commune Antanambe sy ny Andilana, ao amin'ny distrikana Amparafaravola reo vahoaka maro anisa reo. Ary ny zavatra misy zokorina Rabe Mananjara dia mahafantatra olona iresahana reo vahoaka ireo. Zany hoe tsy fantako moa na noho ny antony maro samihafa fa dia saika manantona ary tonga mandany fotoana mihitsy rehefa sendra rivariva, sendra misy fotoana dia latsa-panenenana. Zany hoe tena miteny reo vahoaka reo hoe izahay dia le vahoaka avy any amin'ny lafy valo le any amin'ny lafy valo mihitsy voaka an'Antanambe na vahoaka an'Andilana fa le tena vahoaka avy any amin'ny lafy valo nosy mihitsy no amin'le fomba fiteny hoe voky kobakambava sy ronono antavy. Zay kobakambava sy ronono antavy zay zany no nentin'ilay mpitondra nandresy lahatra tamin'ny fotoan'androny ka nisafidy an'ilay fitondram-panjakana zany reo vahoaka reo. Amin'izao fotoana zao nefa dia misy ny diso fanantenana sahala amin'le zavatra tsy ho resahako moa fa ataoko angamba antsika rehetra samy mahafantatra hoe iza moa ny diso fanantenana. Dia diso fanantenana ohatran'izay zany reo vahoaka reo. Nefa na zany na tsy zany zokorina misy ilay fomba fiteny manao hoe kenda vomangana sesiny tanana zany izy ireo kanefa mbola misy ny azo remina zany hoe sokenda ahetsako solavo ayamindra. Satria ny fiainana mandroso ihany. Ary minisy manantena fa raha araka ny fampiresahana sy ny resaka natao amin'ireo vahoaka reo maro anisa reo
hatram'izay ka hatramin'ny mandraky ty ny androany mbola ao reo olona reo mbola ao ny mpividy vato isan-karazany ary mbola ao daholo ny anina rehetrarehetra dia nibahana zany de hoe diso fanantenana zahay tontora eksa satria betsaka moa ny fampanantenana natao raha tsy ilaza fotsiny za satria faritra misy antena zany district n'Ambatondrazaka zany nisy ny atao hoe anaovana tour Eiffel ao Ambatondrazaka atao ohatran'ny Paris ao ny province Tamatavy asina Miami ao ny 10 hectare isam-batan'olona zay gaona vita fianarana fantatro hoe zany Miami zany zao zany no zokorina zany resaka Miami zany de resaka Mami zao ny fantako Mami zany anina io coopérative mpitatitra vahoaka Tamatavy Tananarivo fa le Miami zany moa fampanantenana natao Paris nampanantenana tany Ambatondrazaka tsy misy zavatra tanteraka na manomboka zany zavatra zany rehetrarehetra zany hatramin'ny androany ty moa le resaka 10 hectare isaky ny tanora ty zokorina Arabe Mananjara dia tsy fantako hoe misy tany azo le alebiazana ve le toerana sa azo ampitomboana zany tany zany fa io nanaovana Andriamanitra anazy ataoko angamba fa tsy de wisy loatra zany hoe tany vaovao na tany hoforonina any an-tampon-tanety tena ho amena ny tanora isam-batan'olona zay mahavita fianarana zay ny makasika ny politika amin'ny ankapobeny makasika ny fiainan'ny vahoaka malagasy zokorina Arabe Mananjara fa tena latsaka ankaterena zany hoe ary le tatsao toerana ndray zany hoe ho resahantsika iny rehefa avy eo ho resahantsika le resaka zavatra misy any an-tanàna fa amin'ny ankapobeny zany tontolon'ny vahoaka malagasy zay mpiavy tonga ao an-tanàna zany de tena mametraka hoe nanenina tongotra amin'ny tanana nametraka nyty fitondram-panjakana ty tamin'ny alalan'ny fifidianana ka za moa manolo-kevitra satria tsika moa zatra manory hevitra sy mitarika de mamerina ao le hoe sokenda ary vahoaka mahitsako solavo ayamindra fa mbola misy ny rapitso fa de zay maharitra vadinandrina fa aokitsika eritreritra ny zavatra zay ka mifandraiky an'izay ihany ahoana ny atao hoe famatoran'ny tantsaha zany zao satria rehefa tonga ny fifidianana dia ny tantsaha matetika no atao fandresen-dahatra mafy de mafy satria ny tantsaha zany any amin'ny toerana lavitry ny tanan-dehibe dia hoe andefasana an'izao filazana rehetrarehetra fandresen-dahatra isan-karazany rehefa kaiky le fifidianana io dia mivoaka le voka-pifidianana de niteny ianao teo hoe tena naneny zay sy ny sisa midika ve zany fa efa ao anatin'ny tantsaha malagasy za tsy miteny ihany parafaravola ihany na ny Ambatondrazaka ihany fa efa ao anatin'ny tantsaha malagasy amin'izao fotoana zao ny fahamatorana ka mahatonga ny tantsaha zany tena hoe isaina tsara amin'izay rehefa hiatrika ny hoavy ohatra hoe resaka fifidianana iasotra zokorina aiza le fahamatorana zany zao efa tsapa ve zay hoan'ny tantsaha raha ny fahitana azy zany amin'ny ankapobeny satria zany faritra parafaravola faritra loatra zany zany dia manodidina ny amin'ny 5-valopolo isan-jato any hoany dia tantsaha ary hoe tantsaha re tsy hoe tantsaha lazaina fotsiny hoe matantsaha fa re zany le tena tantsaha midina any an-tanimbary zay indrindra midina any anaty rano manarato amatra makalaoka sy ny sisa ka rehefa mba misy ny fampiresana amin'ireo tsy ndray tsindroa zokorina Arabe Mananjara fa efa matetika ka tonga saina reo olona reo zany amin'izao fotoana zao zany fahatongavan-tsaina zany dia hita amin'ny fomba fiatsika andavan'ny andro hita amin'ny fomba fiatsika andavan'ny andro ame ohatra mihitsy hoe ahafahana manapirofy hoe tonga saina ahoana le fahatongavan-tsaina andreo vahoaka reo zany zokorina dia eo anivon'ny fiarahamonina zany hoe eo anivon'ny fiarahamonina sy ny manodidina mihitsy dia tena ohatra hoe resaka vidim-piainana raha ho any an-tsena zany reo olona reo tamin'ny fotoan'andro ny tamin'ny fitondram-panjakana teo aloha raha mitondra vola 10,000 ariary afa-po ary azo ny zavatra ilaina amintsika miteny zao zany zay le isam-baravarana raha mitondra vola 2,000 ariary zany tantsaha anankiray makany an-tsena de mbola be dehibe ny zavatra tsy azo zay zany anisan'ny profo azo tsapaitanana hoe latsaka katerena ary vakivava mihitsy zany ny akamaroany ambany lanitra hoe tsy izy tsony zao fitondram-panjakana zao satria mampahantra vahoaka ka dia eto moa za koa amin'ny mafolohan'ny tantsaha indrindrandrindra ny any an-tanàna
de mame toromarika amintsika menakavy sanatry ny vava ladiny lela tantao raha eky satsia anipy vato mafana ho anareo fa mametraka ny toromarika sy ny torohevitra ary lalana tokony andehanana fa za moa zany de mamerina foana ianareo zay ny fidy an'izao fitondram-panjakana zao latsanenina dia mbola ho averiko hoe ile retsy mbola misy azo riranana ary mbola misy ny fampanantenana orina ao fa mbola verimberiko ihany hoe sokenda hitsako ianareo so lavo iamindra fa hoisy ny fifidianana manaraka fa de mampirisika sy mampahery ianareo tantsara rehetrarehetra ny tenanay sady manaraka vaovao ihany koa satria ilaina zay fanarahana radio sy ny vaovao sy ny gazety zay arao antsakany sy andavany fa dia manoro sady mampianatra anareo indrindrandrindra ty fandaharana ato Miara Manonja ty tsy an'olo bato mafana antsika menakavy ono resaka tantsaha ihany tsika faraparany le hoe tantsaha miafy tena inona ny tena finosin'le hoe miafy tena tena mbola mahavelo tena ve afaka manavitra ny tenany ve ny tantsaha amin'ny azao fotoana zao sady sa hoe ahoana ny fivoarany zany zay le fitami moa zany le fanafozanteny le hoe fikambanana tantsaha miavy tena zany hoe iavy-batana zany anavitra ny tena zany hoe raha ny olona samy hafa zany na hoe praivodrindrina na ny fiarahamonina na eo anivon'ny fitondra fanjakana dia sarotra zany ny anavitra ny tenanao fa ilay samy mitovitovy firenkevitra sy mitovitovy fari-piainana sy mitovitovy fomba fijery no mivondrona mitambatra iavitra zany hoe iavy tena zany eo anivony sehatra maro samy hafa mba hitovizana amin'ny namana zay zany le misy fomba fiteny hoe mba hirin'olona fa tsy aniry olona zay le natonga an'le hoe fikambana ny tantsaha miavy tena fa ny tantsaha reraka ihany am'izao reraka tena azo lazaina hoe reraka difotry ny fantrana tanteraka ny tantsaha madinika am'izao fotoana zao zokorina fa de io moa akory atao fa de miankina fitondran'Andriamanitra ny zavatra rehetra fa de amin'ny miavy tena anazy zay de mbola miavitra amin'ny zavatra rehetra maro samihafa ka ianao moa mitondra kaskety maromaro ihany ianao sady filohan'ny RMDM district ny Amparafaravola filohan'ny tony fikambanany tantsaha miavy teny tony filohan'ny fikambanana mpitrandraka vato aloatra mangoro dia tafiditra ao ny resaka fitantanana raha tsy diso anisany ianao nahazo an'ilay fiofanana tamin'ny andro ny président Ravalomanana resaka faiza mitarika resaka leadership nanao fampiaranao an'ireny aloha ny tena moa zany indrindra ianao zao ohatra ny any anaty fikambanana be dehibe tsy veromaina ve ary tsy voandray tsy voaindro ny fampianarana sy ny formation nampihofanany ny antoko tiako Madagasikara na tany antoerana zany na teto Andrenivohitra fa de anisany nanaraka sy voantso foana zany amin'ny resaka fampianarana faiza mitarika zany hoe resaka leadership zany zio zokorina Rabe Mananjara nampiarinao ve ary le zavatra tamin'ireny eto angamba de ohatrany misy profo mitoka amitenda ary azo sapaitanana ihany satria ny safidianan'olona ny tenany zany mitarika ny RMDM amin'ny distrikna Amparafaravola zany misy ezaka efa natao tao ary fantatry ny olona hoe izy ny tokony havitanazy na io resaka vato ao amin'ny karera ao andelana io nisy fikambanana maromaro na joro tao mbola ny tena koa zany no safidy ny safidin'ny olona hitarika an'le resaka fikambanana ary ty le resaka fitamity moa zany de nanomboka tamin'ny taona 2000 ny tena no napetraky ny olona hitarika ny fikambanana io mandraky ty ny androany ka zay ngamba no entiko ilazana sy amaritana zokorina hoe tsy tongatonga ho azy zany no toerana misy ny tena am'izao fotoana zao fa niankina tamin'ny safidim-bahoaka sy ny zavatra traikefa efa nananana tamin'ny alalan'ny fampiofanana sy ny zavatra natao nampianariny antoko ao zay fa somary verina kely mitanana misy anareo Amparafaravola ty resaka tany fotsy teo ohatra mbola tsy milamina mihitsy izy io ohatra amin'izao hoe nisy ny fampetsona nareo ve tao amin'ny fikambanan'ny tantsaha miavy tena mba anisan'ny voantso zany tamin'ny firesahana n'io resaka io tena nisy marina ilay fivoriana zay nataony OMC tamin'ny herin'ny androany zokorina tao Ambatondrazaka ny fikambanana fitami moa zany dia amin'ny fikambanany tantsahana azy zay de manodidiny aloatra misy ny ampita-tsinanana misy ny ampita-andrevana kanefa tsy mba anisan'ny nantsona zany na solotena na diray ary
fa ny mba naenona zany ny vaovao sy ny zavatra tapaka atao de tamin'ny alalan'ireo ben'ny tanàna izay namonjy ny fivoriana io ary ny zavatra misy moa zany ben'ny tanàna manodidiny aloatra zany saika olontsika daholo saika mpikambana ary misy mpikambana ao anatin'ny fitami moa sasany fa maben'ny tanàna azy zany no nanantsona nazy tany Ambatondrazaka ka io ben'ny tanàna ireo ben'ny tanàna reo zay zany no nifampiresaka tamin'ny tena rehefa tonga tany atoerana zao ny président no resaka ny fampiresana tao fa no nagaganay fa maninona moa ianao filoha tsy mba nantsona nanatrika an'le fivoriana ka normal be le izy zokorina satria hotaritiko ary hoazavaiko amin'ny antsipiriany mba ho fantatra ireo mpitondra fanjakana any antoerana ny zavatra misy marina mahakasika an'ity tany fotsy tao ity ao anatin'ny lemakaloatra tamin'ny fotoanandro izy io zany dia nisy ny didim-pitondrana ny fanarahany mpitondra fanjakana malagasy tamin'ireo vahiny satria tafiditra ao anatin'le faritra rovana zany ny lemakaloatra vahiny iza ny vahiny moa zany ny durel moa zany no anisan'ny représentany eto amintsika amin'izao fotoana zao fa marobe moa zany reo vazaha no mivondrona ao anatin'ny zavatra zay ka ny tena mampalahelo ao anatin'ity zavatra ty zany raha ny tokony ho izy anie zokorina fivoriana eo anivy no MC hatramin'izay mitety vohitra mitety commune zay concerné misy an'ilay toerana tamin'ny fitondram-panjakana ny fandimby ty zao tadidiko tsara ny anjaran'ny commune andilana dia tonga tao daholo no MC ary tany nanaovana an'le fivoriam-be mba ho hitan'le vahoaka le tena vahoaka voakasika mihitsy hoe reo ny mpitondra fanjakana reo ny mpiaro azy reo ny mampianatra andry zareo reo olona reo no mamoaka lalàna na manao an'izao resy lahatra na hoe satisfait zo mivazaha ny vahoaka nefa moa izy ity zany natao tany Ambatondrazaka fa nazanona tsy zany na dia tsy voantso ary ny tenanay dia fantatra ny zavatra nisy tao tamin'ny alalan'ireo ben'ny tanàna zay nanatrika an'lizy ka ny zavatra tena misy zany zokorina rabe mananjara makasika le tany fotsy tao io zany efa fa tsy adinkevitra efa tanimbary io zay no natonga ny mpitondra fanjakana tamin'izany fotoana raha 2,5 hektara zany lay faritra mando rehetrarehetra dia nahena ho 5 sy 3 hektara misy elanelana zany eo rehefa misy elanelana ao io tsy toerana anankiray misy an'io elanelana io fa manodidin'ny aloatra zany samy misy an'io elanelana io zany hoe le elanelana tiako tenenina zany le tany efa fotsy tao zay efa niveloman'ny olona nanomboka tany amin'ny taona 5 na zany na tsy zany anefa misy lay olona zany natao hoe vondron'olona ifotony VOI zay natao hiaro anazy io miaraka amin'ny vahoaka isam-pokotany zavatra misy anefa raha tsy ilaza fotsiny zao amin'ny commune Andilana Avaratra misy le ataontsika hoe fokotanina vomarina zay misy an'le razoko zay rabenindrina zafindravelo dimanana io rangaha io zany dia anisan'le pitarika an'le vondron'olona ifotony nefa ny zavatra nataon'io rangaha io tamin'ny fotoanandrony zay ny daty sy ny taona nanaovany an'izay zavatra zay moa dia tamin'ny taona 1970 nisy ny tamin'ny 5 ary nisy tamin'ny 1,2 nisy vola nomeny durel io vola nomeny durel io zany entina nanaovana tranopokon'olona manodidina ny enetsy sy 4 tapitrisa ariary tsy vitan'izay ihany fa lay zavatra ohatran'ireny zany dia misy ny karazana fanampiana ho an'le vahoaka mihitsy ao an-toerana misy ny vilany be misy ny vilia misy ny sotro zany rehetrarehetra zany dia fanampiana omeny durel an'ilay fokotany io le rangaha manana io zany no mitantana an'ireo zavatra reo inona ny zavatra nisy tsy tanteraka aloha le tranopokon'olona hatramin'ny mandraky tiany androany tsy isy tranopokon'olona ao avomariny ary nankaiza reo vilia sy vilany sotro zay namen'io durel io mampametra-panontaniana amin'izao fotoana zao ka lasa miteraka lonilony amin'le vahoaka sy lay VOI zay taritin'io rangaha io zany lay fitantanana amin'izao fotoana zao faharoa manarak'izay dia zareo zany no anisan'ny natao hoe niaro an'ilay faritra arovana nefa ny zavatra misy
de tsy tena miaro an'ilay faritra rovana kory reo olona reo fa lay vahoaka zay efa manana an'le tany fotsy tao zany a tsy tiany hoe ho alain'ny fanjakana zany le tany fotsy tao de le vahoaka no miray ina miaro an'le tena faritra arovana Zokorina Arabe Mananjara. Ka izany tokony anelanelana zany zavatra hoe olana ohatray zany izany tokony hoe mametraka ny vahaolana sa ahoana fipetrana? Ny mametraka vahaolana sy ny tokony anelanelana an'izay de ny fitondram-panjakana voalohany ao ny zareo anivon'ny Forêt Ambatondrazaka, ao zareo anivon'ny Durel Ambatondrazaka, ary ao moa ny préfecture sy ny ratsamangaiky maro samihafa ny tokony anelanelana ny zavatra zay. Fa ny tena marina zany ny manana alahelo zany ty razoko ty manana ty. Ny alahelo mipetraka zany de voalohany indrindra izy zany tsy manana tany ao. Tsy manana tany ao izy fa anisan'ilay mandray 10,000 sy 4 alina rehefa misy mission atao, mandray 10 alina kely isaky misy mission atao, farafabetsany eo amin'ny 7 alina ariary eo. Ka ilay vahoaka zany tsy niandandana tam'izay fa hoe tsy mavelona ty fa ndao tsy hitady hevitra mpitondra fanjakana mba anetsa amin'reto toerana ireto de rehefa mba misy moa zany zay vokatra zay isan-taona ary ho tonga zao ny volana janvier firy taonina eo ny vokatra miakatra eo ny vokatra miakatra zany Zokorina Arabe Mananjara mba ataoko amina makazato zany satria kelikely ihany le vita le olona raha ray makazato zany mahazo eo amin'ny 12 gony ray taonina eo zany hoe mahazo 8 ka hatramin'ny 10 taonina isaky ny hektara zany ny vokatra ao anatin'io toerana zay efa fotsy tao efa zay foana zay foana zany nazatra hatram'izay ary ny zavatra tena mahafinaritra sy mahatonga an'le rangaty velim-pialonana de rehefa tonga zany ny fety na misy tontoana ohatran'izay Zokorina Arabe Mananjara dia mahafantatra an'ilay hoe karazana hoe mari-pankasitrahana tonga ny olona manatitra amin'ny tena ohatra hoe manatitra gisa, manatitra ganagana satria faly ny olona tamin'ny ao anatin'ny fikambanana moa zany de na misy ny atao hoe fitsipika anatiny misy ny sata amin'ny feny fikambanana ka le olona zay mieritreritra zany amin'ilay tombontsoa kely ho amen'le vahoaka ny tena de velim-pialonana ty rangaty ary lasa zay fialonana zay miteraka zavatra ngezabe any anivon'ny fiarahamonina ka eto zany dia mitodika manokana aminareo ao amin'ny rano sy ny ala indrindrandrindra ianareo ao amin'ny Durel raha ohatra misy any ny tetibola entimanana makasika an'io faritra io zaho filohan'ny fikambanana eto de miteny raha olona fiheziko sy taritiko dia tsy hanimba zavatra mihitsy na de ohatra ny tainangofo azy fa kosa raha misy entimanana ianareo zany io entina hoe tena hiarin'ny tontolo iainana dia tsaratsara kokoa ngamba any amin'ny alan'ny didy any misy mandripaka ny bois de rose sy ny palisantre na any Andilamena any misy mandripaka ny bois de rose sy ny palisantre aleo alefa mankany lay vola zay tokony hoe hiarovana ny tontolo iainana satria iny zamena iny Zokorina am'izao fotoana zao de anisany efa misy mangabakabaka mihitsy ao ampovoany eo tsy fantatra hoe ahoana moa tsy amatarana an'izany fa de misy kibota mamoaka kakazo sanandro tsy hita zay anaovana azy fa maninona lay vahoaka mitrongo voaomana ilay vahoaka madinika mitrongo voaomana manetsaria no anaovana raha matahora no hitondrana mpitandro filaminana ndraindray ary roasina mihitsy miala eto ianareo fa tsy azo aketsa ty toerana ty nefa ny zavatra misy Zokorina Arabe Mananjara raha vao miala eo le olona reo de misy olo-kafa ampidirindreo eo akany vola manetsa indray le olona reo zavatra sasana am'zay tsy ekeny saiko misy proof daholo ve zany misy proof ary manana proof ary tsika ne raha vao misika tokana Zokorina Arabe Mananjara am'zany commune Andilana zany feno vahoaka na terrain fianona io na tranopokon'olona fianona io ninina hoe misioka tokana totora eky sa vorony olona ninona ny antony matsapa le olona hoe zany ny filohanay ary zany ny mpiaro anay hatram'izay ka mandraky tiany androany eo koa mahery MDM manao koa anaty eo zay moa efa fa mangony manokana fotsiny amin'ny mampitarika ny tena anody be mipanotra tsika hoa zany de averika eto foana tsy manohatra fatany fa ty Miara Manonja ty entina hitazaina sy ampianarana indrindra mezana toromarika anareo tsy mahay ka aza mihinana ambolony re tompoko mba mitsakitsako tsara inona ny zavatra mety fa lasa miteniteny foana zany ianareo de lasa tsy tonga amin'ny tokony ho izy la hiafatra zay tianao atao
Ya mbola ao anatin'ny resaka any amin'iny faritra pita andrefany iny tsika pita andrefan'ny aloatra amaranantsika azy andriamatora Kotoasinarivo Tsimbazafy Roger Luc na tonton X efa hitra zany zao le fitaopambolena de misy an'ity hoe asarabe ity isaky ny mandeha le fanombohan'ny taopambolena vaovao manao na fipetraka izy io am'izao fotoana izao misy ve izy io sa ahoana no fandehany ary inona no tena foto-kevitra ao anatiny ya iresaka an'ilay sarabe tsika aorina kely eo zokorina fa meteza ianao iresaka kely an'izany commune Antanambe zany aloha ty commune Antanambe ty zany dia fantatry ny mpitondra ankehitriny fantany tsara ny dégâts cycloniques sy ny tondra-dranobe sy ny fampiteny ny fotodrafitrasa amin'ny commune Antanambe raha tsy teny fotsiny zany iny sisin-dalana avy eo amin'ny station misy Jovenazy eo manakana mandrapatonga ary amin'ny tetezana madina iny sisin-dalana rehetrarehetra iny iny mahazo Asamaria iny zany tena mangadiady mihitsy zany takaitra na velan'ilay tondra-drano tamin'ny fotoanandrony indrindra misy an'ilay 7 kilometatra zay efa niresahako teto ao anatin'ny barazy tany mandeha iny mivoaka any Madina hatrany Ambotany Lava mivoaka hatrany aloatra zany digy zany zokrina Arabe Mananjara de efa teneniko eto foana hoe ny fahavitany io sy ny fahamafisany io no mbola mametraka masombotry Madagasikara an'izany faritra zany fa raha sanatriny vava ladiny lela ka tsy vita io ny orotsakorana ty efa hoavy atsoatsy dia ho tonga indray ny tondra-drano de tonga eo amin'izao viana de apotika daholo ny rehetrarehetra ary tsy misy horaisina mihitsy satria le zavatra efa nisy teo aloha zany tsy voamboatra de ho ampiny manaraka indray dia tsy fantatra tsony zavatra iresana ka eto satria nisy antso avo teto nataoko hoe misy an'ireo vahiny zay tonga eto tanàna satria efa resy lahatra matoa tsy nataon'ilay fitondram-panjakana hatramin'izay digina Ambotany Lava io tsy nanambola izy ka am'izao fotoana zao zany zokorina Arabe Mananjara de efa nisy mpitondra fanjakana ihany zay hitanay ny tety an'ireo vahiny-dreo ary matoa zay fitetezana zay zany natao mety misy zany tsy fantako hoe fandraisana andraikitra na fandraisana anjara entina anarenana n'ilay tanàna ny commune Antanambe raha niresaka tamin'ny mpanolotsaina ny Tanambe moa ny tenanay tamin'ny fotoanandro inona ma le retso zany mba zavatra laharam-pahamehana anareo manoloana an'ity zavatra misy loza mitatao misy atao anatin'ny commune ty de efa nitanytanisa zany zareo anisan'ny voalohany laharam-pahamehana dia nidigina Ambotany Lava faharoa manaraka ny digina Ambotany Lava iny sisin-dalana makany manakana iny Asamaria iny mila amboarina iny fa mampiteraka accident maro samihafa ary tena mampididoza mihitsy fa aoka mba avela ny ampopo ianareo samy mpitondra fanjakana zany de apetrako eto foana hoe aiza le solidarité nareo any an-tanàna ianareo mpitondra fanjakana aza manaova lalana ankarony ianareo zao mitondra fa zahay vahoaka kosa de mametraka hoe tsy resaka zavatra hafa eto amin'ny ville laharam-pahamehana satria ville Tanambe zany fa inona Tanambe anazy hatramin'izay fa raha misy zavatra kosa ariary ny ariary avy amin'ireo vahiny-dreo aleo mba atao any amin'le laharam-pahamehana le izy fa tsy andeha vilivily na hodikodina amina zavatra asa amina zavatra hafa zay fanampiana na enti-manana ho amendreo olona reo io tsy volan-drainao na volan-dreninao fa fanomezana ankitsim-poa mba hoe karazana tantara ho an'ireo le vahiny zay tonga eo an-tanàna ka aleo mba le tena zavatra laharam-pahamehana zokorina no enjehana satria vahoaka analikisa zany no sanatry ny vavaladiny lela no safodrano raha ohatra ka tsy tanteraka io digina Ambotany Lava ya ino moa efa nitondranao fanazavana teto ihany tamin'ny anao le tonga teto farany fa de hoiteo zany ny fivoarana hoe miatefaiza moa zany zay antso izay satria izany zany no teniny taontsaha ahoana le asarabe amaraparana antsika azy le resaka asarabe moa zany dia manomboka fa 20 Oktobra ho avy zao ny marimarina kokoa zany dia amin'ny zoma zany izy io raha pitso moa zany de fa miditra ny tsy mandrimandry am'le fomba fiteny mazatra any an-tanàna ka dia eto zany dia manentana antsika menakavy manentana antsika zanakapelezana na ny eto ny any an-toerana zany na ny aty Antananarivo na ny ampitan-dranomasina satria misy zanaky ny Tanambe daholo zany rehetrarehetra zany mba mezefoy
mba meza foy satria ny fomba fanaovana anazy io manko zokorina misy omby vidina zany entina joroana ao amin'ny doany masina misy an'ny dadilandry nohony belaza io zany efa isan-taona io zany le hoe fangataham-pitahina amin'Andriamanitra sy ny razana mba ho tsaratsara kokoa mangataka rotsakorana zay moa zany le fomba fatao mangataka rotsakorana mangataka fahasalamana anilina ny valanaretina zany hoe ohatra zao hoe ty valanaretina resaka coronavirus ty zay nahazo amin'ny firenetsika tena nisy ny joro tsindre mandeha tsy ny rofa nangataka ny tangalamena tao an-tanàna anilinany zany valanaretina coronavirus zany ary ny zavatra pirofo azo tsapaitanana ane zokorina zany coronavirus zany raha tany antsianaka tsy de azo isaina amin'ny ratsan-tanana angamba ny olona tratran'izany ary nanamony any de mbola azo isaina amin'ny ratsan-tanana fa tena hita hoe mandaitra zay jory sy fangataham-pitahina zay misy resaka finoana koa misy resaka finoana ao anatin'le izy ny tiako atsidika farany zany dia mametraka félicitation fisaorana satria ty zao de pirofo ray mitoko amin'ny tenda zao ty horesahako ty zokorina arabe mananjara makasika ny brigade ny tanambe zany brigade ny tanambe zany zao noho ny fahaizandreo zandarona indrindra fa mipitarika azy ny sebe tao an-toerana noho ny fahaizany resaka tamindreo le vahiny tonga tao mamirapiratra zany brigade ny tanambe zany am'izao fotoana zao tena hitanao hoe tsisy fironona zany fa tsisy zavatra azy fironona zany fa zavatra azo tsapaitanana zany zany hoe lay fahaizana miresaka sy miara miasa amin'ireo vahiny avitana zavatra tsara ka nahoana ma ianareo be ny tanàna telo mako zany tena concerné amin'ty resaka diky ty zokorina arabe mananjara ao ny be ny tanàna Bianana ao ny be ny tanàna Tanambe samy mapara dolo reo fa ny be ny tanàna Vohitsara ihany madama kely zay no indépendant ka aleo mba aza atapy vahoaka lay tsy fitovinareo hevitra aza sy masoandro fa mahaiza mifandamina ianareo fa ny zavatra ny tiany vahoaka ho atao zany zao de iny digy 710 kilometatra iny miainga averenkitsy andrefana nkitsy amin'ny barazy tany mahazo ny amadina mandalo ny ambotany lava atrany aloatra zay no mahafeno sombotry Madagasikara ny sombotry Madagasikara any district Anaparavaravolo fa manaraka zay mamerina kely an'le resaka brigade teo sady mamaraparana de mangasitraka zany mangasitraka ny ezaka nataondreo zandaronareo ary na ny fandriam-pahalemana satria maro be manko zokorina arabe mananjara ireo olona avy any amin'ny toerana misy anazy zay tonga amin'ny vangongo ao Tanambe ao tsy fantatra ery zalahy efa tsy mahazo avy any de noho le zay tsy fahazahoana zay de manitatra saina lasa mankatsa mankaria fa noho zay ezaka zay nataondreo tompotany filaminana reto de zay moa ny ankasitrahana andry zareo reo ary mba hitoy zay ny fifehezana an'lay resaka fandriam-pahalemana zay sy zay ngamba ny tiako resahana zokorina arabe mananjara fa dia mametraka ny mandram-piona mametraka ny kokoa anareo le any andilana rehetrarehetra ianareo any be masoandro ary tsy adiny koa ianareo any andrefana parafaravola any amin'ny commune Bedidy satria misy karera vao nisokatra koa am'zany Bedidy zany zokorina arabe mananjara ka dia kopakopa tanana le rehetra ho anareo daholo fa dia mankasitraka engany atsika mianakavy mba samy ambininy amin'ny atao ary samy ahazo ny anjara tsiraray avy araka ny fitondran'Andriamanitra sotra indrindra to eny ary isaorana ny vahintsika zay anisehatra teto tonton Raex moa zany na Andriamato Rako Toasinarivo Tsimbazafy Roger Luc izay nitondra ny zava-misy any tanàna sationa ny reny amina zavatra mitranga eto Madagasikara ary tsy hoe isika eto Madagasikara ihany no tsara mahafantatra an'izany fa itsika any ampitan-dranomasina any ihany koa de mila mahafantatra hoe ay ve zany no zava-misy any amin'ny tanyrazana anyka dia isaorana izy mito ihany ny fandarantsika eto amin'ny Miara Manonja hiakatsehatra eto i Fernangelo zay ao anatin'ny cellule de crise ao amin'ny tontolo ny asa fanaovan-gazety zany satria raha ihany koa ity raha fanaovan-gazety ity amin'izao fotoana izao ny mpanao gazety ve miady sa ampedina ny mpanao gazety sa ahoana ny zavatra ao anatiny zany rehetrarehetra zany ho arahantsika ho ara ny momba an'izay namana faniry razafy manantany
eny ara de misaotra mihitsy ny vahintsika teotsika tonton Raexa zany a izay nitondra an'izay fanazavana zay ho no mahafa ity fandarantsika ity satria mamesehatra ho an'ny rehetra isika mba hafantatra ny zava-misy any ambany volo rehetrarehetra any, hafantatra ny zava-misy any amina commune sy ny district lavitra rehetra any ary miezaka misy tsika ny ifehan'izay raharaha zay mahakasika ny vahoaka zay dia everitsika zany fa naharay zay tokony naharay ny tandrify azy ny rehetrarehetra zay ny antefany ny adevitra sy ny fanazavana nentin'ny tonton Raexa teo ao anatin'izany faritra aloatra mangoro izany aloatra mangoro fantatsika raha mangoro dia anosy be anala sy moramanga raha aloatra dia ambatondrazaka parafaravola andilamena no resahana ao anatin'izany fa efa natsidikirina arabe mananjara teo efa nambarantsika hatramin'ny omaly ny fananatsika ny vahiny zay efa matetika any moa no mivezivezy amina fandarana samihafa eto anivon'ny fahitalavitry ny MBS sy ny radio zany dia amin'ny alalan'ny cellule de crise na ny namana mpano gazety Fernand Selo izany mazava ho azy mafana ny raharaha eo amin'ny tontolo ny asa fanaovan-gazety zay mandrindra ny asan'ny mpano gazety sy ny serasera ray manontolo ho an'ny eto Madagasikara dia eo aloha zany le fikasana eo anivo ministera ny serasera sy ny kolotsaina hoe ndao tanterahana amin'ny fahaenina ambin'ny folon'ny volana Oktobra zany hoe amin'ny sabotsy zao ny fifidianana izay birao mandrafitra ny olavitra ny mpano gazety eto Madagasikara. Misy anton-javatra samihafa koa nefa hitan'ny mpano gazety zay mivondrona ao anatin'ilay cellule de crise ny amin'ny hoe tsy mety ny anatanterahana amin'io fifidianana io no ny antony araky ny lalàna no ny antony eo amin'ny fombafomba fanatanterahana amin'ny fifidianana na eo amin'ny fizarana ny karatra na eo amin'ny fandridrana amin'izany lafi-pifidianana izany dia eo ny adevitra no mipetraka ny kandida moa zany dia tokana monja dia kandida izay mamofopofona avy eny anivo ny fitondram-panjakana satria mpano gazety avy eo anivo ny onjam-peo-pirenena no navela hisehatra amin'izany ary 70 be zao no ho safidianana amin'ity fifidianana ho lafitry ny mpano gazety ity. Tao anatin'ny fotoana ny joroan'ny cellule de crise indray alahady dia efa nisy ny dingana voalohany dia ny fanantonana zany hoe ny fanantonana ilay kandidaty tamin'ny cellule de crise ary tam'izay dia saika noverina fa hisy ny mety fitsoahana anjara zany ho an'ilay kandidaty kanefa dia tsy izay indray ny zavatra nitranga fa vao mainka nisy ny fampisehoana ny prailista tamin'izany kandidaty zany teny amin'ny hôtel Anosy ho an'ny faritra Analamanga ary dia nitohy hatrany hatrany. Ny cellule de crise moa taorian'ny alahady izay nipoirany dia nanao fionana zay fitaoam-pivavahana teny amin'ny katedralina Analakely ny Alarobia taorinan'izay ary taorinan'izay de nisy reo fiaonana samihafa faneho-kevitra samihafa tamina onjam-peo sy fahitalavitra nataon'izy ireo nanazavan'izy ireo ny hevitr'izy ireo ary vao omaly no omaly nisy ny valandresaka ho an'ny mpano gazety no taon'izany cellule de crise zay akilany anefa de mitohy hatrany manao fitetezam-paritra ny kandidaty tokana zany amin'ity ho lafitry ny mpano gazety ity ary milaza fa hiaro amin'izay asin'ny fanaovan-gazety izay milaza fa ametraka koro tena professionnel ao anatin'ity asa ty ary tena ametraka ny hoe hiaro ny mpano gazety manjavozavo zany adevitra zany manoloana zao raharay zao. Miaraba Fernand Selo. Faly miaraba ny mpijery ny fahitalavitra MBS sy mpanaraka amin'ny tambazotra miaraba ihany koa ny namana faniry nampiatrano ny cellule de crise atao anatin'ny Miara Manonja. Miara Selo niezakany namitana ihany na de mbola misy aza ny tsy feno satria ny tena mpisehatra ao anatin'izay tontolo zay moa zany dia anisany ao anatin'ny fandrindrana nylay cellule de crise ianao malala bebe kokoa ny antony zay hijoroany cellule de crise zay efa teto ihany ny mpano gazety Prince Ramanatsoavana zay ny resaka ny antom-pijoroany ny cellule de crise fa tiako ho feheziny Fernand Selo kely ao anaty minitra vitsy aloha ny cellule de crise alohan'ny idirany adevitsika zay veritsika fa fototro zao raharaha zay mitarika mety any amin'ny fisaraham-bazana fahampitehana ary mety tsy fijoroany ny asiny ny asa fanaovan-gazety sy mpano gazety izay. Ny cellule de crise rehefa atao hoe nahatsikasitra zany ny mpanao gazety mivondrona ao anatin'ny cellule de crise fa misy olana lay tontolo ny asa fanaovan-gazety
de nivory ary rehefa nivory de nanapa-kevitra ny anao an'lay farambarana eto zany tsy pianay ao anatin'ny cellule de crise fa izahay tsy olona akory ny olana fa ilay système zany hoe misy zavatra miverimberina zay mitranga ao anatin'ilay tontolo ny ministry ny serasera ankehitriny Lalatina Rakotondrazafy tamin'ny fotoan'androny de anisany tabataba mafy ary anisany ny taona mihitsy ary ny olavitry ny mpanao gazety ny amin'ny hoe andao andeha anangana zany confédération zany rehefa miziriziry amin'ny heviny ny ministera tamin'ny andro ny Roly Mercia andeha ny tamin'ireny fotoana ireny tamin'ny taona 17 no efa tapitra mandalo zany ny olavitry ny mpanao gazety eto Madagasikara saingy zao nefa ny tsara homariana ny arahany rehetra nanaiky ny mbola nanohiza ny olavitry ny mpanao gazety ny asany mato raha mato ministra zay notoriny ny lohan'ny anteny-merandolona teo aloha honorera kotomanana ny tongony ray efa teny an-tany mora fa noho ny olavitry ny mpanao gazety nanelanelana de nijanona le raharaha tao anatin'izay de noravain'ny ministra teo aloha ny commission ny zava-misy zany ny lalàna mipetraka hoe ny fananganana ny commission zay amoaka n'lay karatra mamatianina de miainga avy ao anatin'ny olavitra ny mpanao gazety ararany tokoa le izy satria ny olavitra ny mahalala ny mpanao gazety rehetra eraky Madagasikara ohatra kaiky fotsiny ngamba zao tonga de resantsika hoe raha mikasika ny commission namoaka ny lista navoaka an'zareo io misy any Jean Emer Ambelson mpanao gazety Ray Aman-dreny Zokiolona efa retirety no nalaina tsy hahafantatra mihitsy ny mpanao gazety vao misondrotra aty aorina zay zany anankiray efa anisany hoe nandringa le izy satria ny zava-nisy rehefa nanendry zany ny ministra teo aloha Roly Mercia de nandeha ny faneho-kevitra sy ny hetsika hoe asa ajanony io rava moa zany le commission tamin'izany fotoana zany ary rehefa rava de tonga ny ministra ankehitriny Lalatina Rakotondrazafy inona zavatra nataony tany am-piandohany izy de nanzotrana kany am'le lalana satria efa nisy aziange tamin'izany fotoana zany tany amin'ny taona 2024 nitsangana ilay commission nisy hoe commission provinciale de commission centrale ho an'le te-andreny vohatra zany io no andeha ikarakara ny famoahana an'le lisitry ny mpanao gazety mahazo an'le karatra mamatianina fa rehefa nitranga ny olana teo amin'ny membre cabinet Andramatoa ministra Didira Tsimbazafy sy Ramatoa ministra zay nametra-pialana sy ny fandroahana an'ireo ECDBDB tao amin'ny RNM sy TVM zay nijoroany ny olavitra mpanao gazety hoe tsy mety ty zavatra ataon'ny Ramatoa ministra ty nanomboka teo zany ny fankahalana olona de noho n'lay fankahalana olona no nandeha ny kajikajy Ramatoa ministra am'izay ny amin'ny hoe andeha hostomina ho an'ny ministera mihitsy ilay olavitra ny mpanao gazety teo zany nanomboka nandeha fampidirana ny lalàna 55 bis izay miteraka olana am'izao fotoana zao tao anatin'ny heritaona mahery kely teo no nisy zany nienjandrony tady teo amin'ny ministera sy ny olavitra ny mpanao gazety raha ny atao hoe ny tantara ngamba ny verenana Ramatoa ministra anisany nanohatra mafy ary nangataka mafy mihitsy ny amin'izany fahaleovan-tena ny olavitra ny mpanao gazety zany teniny moa ny amin'ny hoe ny zava-doza de ny mamerina ny tsy mety ny nataony ny teo aloha ankehitriny izy zany nanendry tsara ho marina zany ho amintsika mpanara-baovao ny ministra ankehitriny no nanendry an'ireo commissionnareo tsy misy diantana ny olavitra ny mpanao gazety na iray aza zany hoe sady ny sandohany zany ny andraikitra ilay olavitra ny mpanao gazety de no tendreny le commission de le commission io ihany ko no mikarakara ny fifidianana am'izao fotoana zao ka raha iverenako zany raha fitiniko le olana tao anatin'ny heritaona izy io tsy sahany natao le fifidianana fa rehefa nandeha le fiantson'ny Siony hoe ametraka solotena ny olavitra ny mpanao gazety ao amin'ny Siony de niazakazana niazakazana tampotampoka teo lay fanaovana fifidianana zay tena azo lazaina fa tandrametaka satria kara-panondro no entina mifidy ny fitsipika amin'ny fifidianana tsy fantatra hoe makaiza ary ny farany de ilay caution mitangana be ny lista 3 na io candidat milatsaka am'izao fotoana zao io arana tsy mahay an'io lalàna io akory ary teniny zany hoe tsy zava-patany momba an'io lalàna io ny tiako raisina kely an'le fanazavany selo zay efa misy mampandangaranga n'le ady hevitra ny am'le hoe
le tena le endriky ny asa fanaovan-gazety sy ny tontolon'ny mpanao gazety mihitsy zany memaloka zany miverina any amina republika taloha zay ady nataon'ny mpanao gazety sy ireo mpitolona tamin'ny fotoan'andro tao anatin'ireny hetsika ara-politika teto Madagasikara retiny hoe ndao mba hanana fahafahantsika, ndao mba hisokatra am'izay tsy sinjany sivana zany, ndao mba tsy eo ambany vahoan'ny fanjakana de nananana n'lay ordre satria lay ordre zany a de vokatra le hetsika sy tolona zay ny fanesesina ataon'ireo mpanao gazety teo aloha. Ny cellule de crise zay miteny am'izao fotoana zao ve selo efa atsapana sy ahitana taratra ihany, marina fa mety hoe tsy de tena nietsika firy zany cellule de crise fa teto amin'ny faritra teto ihany fa niezaka napitafatra nareo tany amin'ny faritra fa voarainy namana mpanao gazety ve le tena hoe antso fiarovana ary fahasarotam-piaro ny azy ty zay apetraky ny cellule de crise manoloana an'izao fanapotehana ny asa zao. Ny zava-misy PDB ny namana any amin'ny faritra no efa atao hoe ny antso ny aty andrenivohitra zany ho an'ny anio de misy ny fionan'ny mpanao gazety ao Fianaratsoa anio ho an'ny anio zany anio tolakandro de misy namana mpanao gazety lasany antoerana iona amin'ny mpanao gazety rehetra ao Fianaratsoa anazava ny hotoyny ty hetsika ataon'ny cellule de crise ity. Ankoatran'izay ny ao Tsormandidy PDB ihany koa no tsy handray anjara amin'ny fifidianana zay kasaina ho atao io. Ny zava-misy manko namana faniry de zao mandeha le fandrahonana raha vao misy zany mpanao gazety manomboka iny famiseho de mandeha le fandrahonana sy raha matahora atao ny avy eo anivon'ny ministera moa zany zay mandrahona hoe andeha androka mpanao gazety sy ny sisa iarahantsika malaly zany zava-misy zany zay zany nanisan'ny taraina andreo mpanao gazety any amin'ny faritra hoe zahay nge tena matahotra fandrahonana ary mandeha ny pression ho an'ny RNM sy ny TVM fa tsy maintsy mifidy amin'ny andro anaovana ny fifidianana io. Eo zany no somary tsindritsika kely hoe hoentina mandeha makaiza ilay tontolo ny asa fanaovan-gazety. Ary ny tena mampalahelo amin'izy ity de ilay olona zay noeritreretinao fa tena hoe manana etika, laza fa manana etika tamin'ny fotoan'andro ary niady am'izany no io fa tena namotika tanteraka an'ilay tontolo ny asa fanaovan-gazety. Asa sika ngamba miresaka eto naty ady hevitra hoe taiza teto ambonin'ny tany nisy an'izany hoe bureau na ordre 350 zany mbola tsy nisy an'izany. Ny Sénat io ny sénateur zany 7 manerana ny Madagasikara. Ny mpanao gazety raha be indrindra eo amin'ny 2,000 eo raha be indrindra hoe nefany misy birao 350 zany hoe le kajikajy zany ny amin'ny hoe ary zay ny resantsika hoe tsy malalaka PDB manko manontany hoe inona marina moa zany mahatonga anareo misakana le fifidianana. Le fifidianana aloha de hita fa misy violation na loi lalàna zany ataon'ny ministera am'izao fotoana zao. Inona le violation na loi? Ny fisian'ilay candidat tokana aloha zany de ampilazana an'izay hoe misy atao hoe violation na loi zay tany amboalohany nananganana le fototra mihitsy no efa nisy an'izay violation na lalàna zay alatsiny am'le teny vahiny. Raha iverenana le izy ilay fametrahana ny caution zay mitangana be de efa tsy malalaka satria ny karamana mpanao gazety ange raha be indrindra ataontsika hoe 400,000 ariary fara fahabeny aizany ahitany mpanao gazety vola ilatsahana ho candidat amin'ny fifidianana zay karakaraina. Faharoa lay lista 350 manerana ny faritra anymelaka mino ve tsika tsy misy RNM TVM irery ny anymelaka tsisy privé mino ve zany tsika fa ahita solotena iray ahita solotena ao anatin'le lista miaraka aminy le candidat raha ilatsaka ka aka solotena anymelaka rehefa tsy feninao zany le lista 350 de tsy afaka no candidat ianao. Katsikady zany le izy hoe ahoana fomba nakanana ny hafa tsy handray anjara amin'ny fifidianana io. Akoatra n'ilay caution zay nataon'ny lafo be de ilay lista 350 de manaraka an'izay ilay fakana an'ilay ile fisandohana andraikitra ny commission zay tokony no lafitra no andeha anao an'izay asa zay. Zay rehetra izay zany no ilazana hoe tsy ara-dalàna io fifidianana io. Ary ny tena manahirana amin'le izy de zao tampotampoka eo de miantso fifidianana. Ilay fitsipika amin'ny fifidianana tsy fantatra. Ilay fiam-potoana nosokafan'ilay dépôt na candidature tsy fantatra. Fa ilay clôture fahataperan'ilay faneterana antota taratasy ho an'izay ilatsaka izay ihany no fantatra.
ny tiana ho tenena zany nisy zavatra ny konokononona fotsiny tao a de io alefa le izy ary ny tena mahagaga de hoe zany mpanao gazety zany anisany hoe fitaratra angambany fa de karapanondro no entina ifidy a amin'ny 29 ny volana Oktobra. Ny karapanondro ny mpanao gazety namana seloa de ny karatra matianina zany mampanao gazety zay moa zany le karapanondro ny mpanao gazety fa zay moa efa mahazatra an'le fitondram-panjakana zany rehefa bloqué izy a de mamoriporona lalàna sy mamoriporona commission mampetipety azy ho an'izay tombotsoan'izay tena iverina adevitra fahatelo Ferdinand Selo de hoe nanantona hanareo lay kandidaty zay tokana zany ao anatiny ty fifidianana ho lavitry ny mpanao gazety ity. Zay ny mba tiako fantatry ny mpijery sy ny mpiaino antsika zany marina fa efa nisombony feo zay nanomboka nalefanareo omaly teo anivon'ny cellule de crise tamin'ny fiaonareo taminy azonao fiezina ve ny mety ambangovangony adevitra ny fanaovana tao Ferdinand Selo. Ny zava-misy eto zany de mamaly an'ny TGcom izay atao hoe irainy ramatola latina rakotondra zafa ny tena ny amin'ny zava-misy. Rehefa vita ny conférence de presse zay nitanterahana tao amin'ny Caribe Hotel de tonga niantso moa zany Monica de tonga nanantona ny cellule de crise. Rehefa tonga Monica nanantona cellule de crise de nifampiresaka tao. Rehefa nifampiresaka de nambarany moa tamin'izay fotoan'izay de hoe matoza tonga eto de andeha amahany ty olana ity. Nefa nesoronay ny feo zay tena hoe manahirana amin'ny feo iny satria maromaro ny zavatra nyteneniny Monica tao anatin'ny ilay fifampiresahana tao. Tao izy zany nanaiky alony satria inona le vaolany ary na izy ary tena ny arany de nanaiky hoe aleo arany fa iala tsy ho candidat za aemotry ty fifidianana ty fa nisy korotana. Ahoana ozy izy ny fomba nefany ahafahako ho tonga amin'izay zavatra zay. De hoe ndao arany asainay anareo 3:30 amonjy fotoam-pivavahana amin'ny Alarobia de rehefa mivoaka avy ao de ho asinay teny fampidirana kely hoe araky ny efa nifampiresahana taminareo hatramin'izay ny cellule de crise de hitady vahaolana ho an'izao olana mitranga atao anatin'ny tontolo ny asa fanaovan-gazety zao ka izay no mahatonga ny Monica eto amin'izao fotoana zao sy ny listra 3:30. Ao aorianan'izay izy de anao ny fanambarana hoe noho ny fifampiresahana teo amin'ny rotonta de iala tsy ho candidat ary ho aemitra ny fotoana manaraka ny fifidianana. Zay zany le fifampiresahana tao. De avy eo moa izy ny teny hoe ahoana ny ahafahanareo mikarantir fa tsy ho enjehana. Zaho izy mety ho affecteny satria tsy manao an'le izy. Zany hoe teo zany izy efa nanomboka nilaza hoe tsy izy anieny manao an'io fa ny ministera ny maniraka azy anao an'ilay asa mpanaovan'ny ministera azy. Ny communication akozy izy tsy zany manao azy. Tsy zahay mihitsy ny manao azy fa ny ministera ny manao azy. Izy tena niany nanazava an'izay. Zaho izy tsy miditra amin'izay mahimiziny ministera sy ny com ataony fa zahay tsy manao communication. Eo zany nitsika hotsim-pihana hoe mazava zany le zava-misy ary manaraka an'izay mbola misy oronan-peo hafa zay milaza fa niona tamin'ny TGcom sy niona tamin'ny ramatoa ministra i Monica ny alohany na candidat azy. Lizangely marina foana. Afaka mena sombony kely ve Selo zany mba avango alohan'ny andrenisan'ny olona zay mety hoe tsy fantatro na ho avoakanareo na tsy avoakanareo fa mba mety ho zava-dehibe zany satria zay zany mety hanaprova an'le candidat mpanjakana izy. Ary candidat ny terena. Zay izy. Ilay fifampiresahana tao aloha zany de efa nalalana hoe candidat ny terena izy. Satria ny fanazavany de ny hoe ny ministera manao communication. Ka raha ampifandraisitsika zany le zava-misy le fananganana n'lay commission tany am-boalohany izay ny sandohan'ny ministera andraikitry ny OJM sandohan'ny ministera akoatran'izay ilay kajikajy nataon'ny ministera amin'ilay fanovana lalàna le 55 bis de ilay communication ataon'ny ministera amin'izao fotoana zao any Monica de ampy ilazantsika aloha zany hoe tena mazava zany fa ministera no manao an'ity fifidianana ho tanterahany ity. Ilay sombotsombony de ny hoe nisy ny fifampiresahana teo amin'ny ramatoa Monica sy ny TGcom. Nisy ihany koa ny fionana teo amin'ny ramatoa Monica sy ministra kehitriny ministra serasera Lalatina Rakotondrazafy. Izay zavatra zay zany
no ivoaka tsy ho ela hoe inona ndray zay zavatra zay nino tantaran'izany a tsy izahay fa i Monica ange hita ihany hoe nanana bonne foi tamin'ny voalohany matoa izany tonga tao nanantony ary eto zahay zany de iteny anareo ho an'ny DGCOM ho an'ny ramatoa ministra aza-potehana ilay tovavy zay atao hoe misehatra te hiditra lalina ao anatin'izany tontolon'ny asa fanaovana gazety indrindra moa zany anisan'ny mandray anjara amin'izany fifidianana karakarainy zany satria fahitanay azy potika Monica satria ajabaky ilay ministera ary toetra nitady fiarovana tamin'ny cellule de crise ary izy tena nitady fiarovana tamin'ny cellule de crise mihitsy Monica hoe ahoana ny fomba hiarovana azy maromaro ny mpanao gazety ny teny raha izay kosa no mitranga de tsy maninona fa ivoaka izahay ary ampahafantarina iny rehetra tahaka ny la gazette de la grande île hoe raha misy ny fitoriana la gazety de irodorody andeha hoe ny daholo ny mpanao gazety rehetrarehetra firaisakina de nomena garantie Monica fa gaga zahay zany ny apitson'iny ny arivan'iny ihany raha tsy diso de efa nandeha ny communication tamin'ny Facebook hoe ary tao-niovo zany zavatra zany fa azonay azy ny antso an'ny patron zany tao aorianan'izay mazava ho azy moa izy mpanao gazety avy ao amin'ny RNM ny patron de ny ministera de ny tantara hoe nisy fionana teo amin'ny cellule de crise sy ny tenan'izay candidat mino izahay fa nisy tsindry indray tao hoe aza miemotra fa raha miemotra angenao fa baraka amin'ny ministera sy ny sisy fa ny fisina candidat tokana amina fifidianana tahaka zao de ampilazana fa tsy malalaka io fifidianana io ary terena fotsiny zao io fifidianana io satria kajikajy politika ny ramatoa Lalatina Rakotondrazafy izay nanaovany politika tanteraka azy zany hoe politika amin'ny freedom no miatra ao anatin'ilay tontolon'ny asa fanaovana gazety amin'izao fotoana zao izay arahany rehetra mahita freedom ny antokony io izay tsy hainy tsony manavaka ny tontolon'ny asa fanaovana gazety sy ny raharaha politikany zay zavatra roa tokony samy hafa ary misaraka zany na tiana na tsy tiana iverina ho mpanao gazety ramatoa ministra rapitso ary ny tena mampalahelo amin'izy ty de hoe enao namitaka an'le mpanao gazety namanao tao anatin'ny tolon'ny MLE ny tenako zao anisan'ny leader tao anatin'ny MLE tamin'ny fotoan'androny samy joro vavolombelona eto fa tsy ohatrin'ny io ny zavatra nitakinay tao anatin'ny MLE tamin'izany fotoana zany fa ny zava-misy moa zany rehefa mandeha rehefa miresaka zavatra anankiray ianao zany de lazaina fa mpanohatra fa tamin'ny fotoan'androny moa inona nataon'ny Lalatina Rakotondrazafy ange tamin'ny fotoan'androny ka nanao pétition na signature eraky Madagasikara hanohatra ny code de la communication androany ilay cellule de crise mangataka ny anajanonana ny fifidianana io ary manarak'izany ilay omaly nanatitra taratasy teny Ambotsoroatra mangataka fionana amin'ny filohan'ny Republika inona le tena tanjona ny filohan'ny Republika ny manome fahefana Andriamatoa Rakotondrazafy izay ampiasainy amin'izao fotoana zao amin'ny tena ny tontolon'ny asa fanaovana gazety ny filohan'ny Republika zany no afaka manakana ny amboletra ataon'ny ramatoa ministra de andao aloha ifampiresaka hoe mahasotsika tsara tsy mahasotsika tsara fa zao efa hitan'ny tanindrazana hitan'ny malagasy rehetra hoe io fa nisy cellule de crise nijoro teo na tiana na tsy tiana mety anao amboletra ary zareo fa zao aminay ao anatin'ny cellule de crise de heverinay toy ny tsy misy nul non avenu ny fifidianana zay tanterahana amin'ny 20 ny volana Oktobra eto namana faniry fampindray amin'ireo namana mpanao gazety rehetra eraky Madagasikara ary na eno an'ilay feo mivoaka omaly eo zany rehetra vao tonga saina hoe tena potehan'ny Lalatina lay tontolon'ny asa fanaovana gazety hijanona kely amin'izay ihany satria manetikitika ihany amin'le hoe maninona no miezaka mafy le cellule de crise amin'izao fotoana zao tena mametraka n'le asan'ny asa fanaovana gazety zay de samy mahatsapany hoe nisy asa nataon'le olafitra teo alohana de lany daty aza satria anisan'ny aro le ministra amin'izao fotoana zao nisy asa ihany koa nataon'le mpikambana ianao zao nilaza hoe anisan'ny mpitarika tao anatin'le MLE ianao zany misy asa ihany koa zay nisy mpanao gazety de samy nanana ny fomba fijeriny nandritry ny crise mifandrimy teto amin'ny firenena de tafatambatra anankiray ianareo amin'izao fotoana zao raha fahitako azy Fernancello inona ny afatra mba tena ho ampitaina zany amin'ilay indrindrandrindra zay tena mety hoe mbola mpanao gazety mbola miaotraotra kely mbola sy de tena resy lahatra tsara mety efa resy lahatra izy fa mbola matahotahotra ny amin'ny hoe raha tsy hifidy raha tsy ho avy anatrika an'le fifidianana amin'le fandatsaham-bady
maty ny sisa de mety hoe matahotra affectation satria zay foana manko zany zao ny ampiororony indrindrandrindra eo anivon'le hoe onjam-peo-pirenena sy ny fahitalavim-pirenena inona ny afatra isadresenao an'ilay satria ity fandarantsika tia ny radiotsika dia mahazo amina faritra sy distrika marobe manerana Madagasikara. Ny mahagaga de hoe aty amin'ny taona 124 sika zao mbola tokony isy ve ny atao hoe tsindry sy faneriterena mpanao gazety indrindra ataontsika hoe eo amin'ilay sehatry ny asa-panjakana. Inona moa zany ny voka-dratsy amin'ity fifidianana amboletra ho ataon'ny ramatoa ministra Lalatiana Rakotondrazafy ity. Aloha angamba ho azavaiko zay hoe inona le zava-misy. Monica aloha raha iresaka tsika mino fa mbola tsy naheno an'izany anarany zany misy mpanao gazety etsy Tsormandidy mandeha 219 km Tsormandidy tsy lavitra ny renivohitra fa nanontany mpanao gazety aloha nefa tsisy mahafantatra ilay Monica. Tiana ho tenenina le Monica de mpanao gazety avy eo amin'ny RNM ary ny patron de ny ministra kehitriny Lalatiana Rakotondrazafy. Inona zavatra hitranga ho atsika rehetra zany mpanao gazety amoaka vaovao rapitso raha afaka pitso de ozy izy Monica zay ampiasain'ny ramatoa Lalatiana Rakotondrazafy hoe tsy mety io vaovao anareo fa tsy manaraka ny etika atsika ray zay. Faharoa tadidio tsara fa ny manana solotena ao anatin'ny ANRCM ny olafitra atsoatsy zay amoaka ny licence ny radio sy télé. Tamin'ny fotoana nananganana an'io isika ihany koa de anisan'ny niatrika ny atelier ny processus ny code de la communication. Andeha atsoatsy ny fametrahana an'ilay rafitra zay voalaza fa mahaleo tena. Ny olafitra ny mpanao gazety de lasa ny antoko freedom. Aloha ataoko hoe lasa ny antoko freedom satria zay zava-misy zany amin'izao fotoana zao. Inona ny zavatra hitranga? Zay olona tsy metimety amin'zareo de tsy azo licence télé sa radio. Ho anareo zany député na olona ao anaty fitondrana amin'izao fotoana zao mieritreritra ianareo fa andeha anao télé na anao radio atsoatsy de tadidio tsara fa rehefa iova ny régime de ianareo indray ny anohatra ny zavatra tsy mety zay nataony Lalatiana Rakotondrazafy amin'izao fotoana zao io. Manaraka an'izay ilay tontolon'ny asa fanaovan-gazety. Ry Fianakotomaro tamin'ny fotoan'androny de mpanao gazety avy amin'ny fanjakana fa mahay mitantara izy hoe tsy afaka nanao ninina mihitsy satria izy de ministerany lehibeany raha izay. Akoatran'izay ihany koa de ny raha ny tokony izy no lafitra ny mpanao gazety de manelanelana. Rehefa mitranga zany le olana de manelanelana ny lafitra ny mpanao gazety. Amin'ny fomba ahoana moa na manafaniry sy anareo mpijery rehetra no andeha ataoko hoe amakiako de amin'ny lehibe ako nefa izy no manome karama ao amin'ilay hainao manjery mpanjakana. Zavatra tsy isy zany. Ilay mpanao gazety zany ilay olafitra zay atsangana zany voalaza fa hoe ametraka rafitra matianina sy ny sisa nefa tsy mahalala akory an'le code le lalàna novaina. Zay manko anisan'ny tsipihako hoe zay moa ny indraindrainy zareo mafy mihitsy amin'ny fampielezan-kevitra ataony ihany hoe ametraka corps matanjaka sy ny sisa fa nary zareo ara tsy mahalala an'lay lalàna akory zay resahany amin'izao fotoana zao. Tsy zahay no miteny an'izany fa i Monica no miteny an'izany hoe tsy fantany io lalàna novaina io. Ny tiana ho tenenina zany ao anatin'ny zava-misy amin'izao fotoana zao iteraka zava-dozy io ary mbola hiatrika fifidianana isika amin'ny 2023. Zany vomiera mikarakara amin'ny fifidianana zany de natao aleo tena. Adidio tsara fa efa misy freedom zany ao, efa misy politika tafiditra zany ao anatin'io seny io raha ohatra ka avela anao ny ataony. Ramatoa ministra ny serasera amin'izao fotoana zao zay anaovany politika tanteraka ilay tontolony ny asa fanaovan-gazety. PDB na manao anao teo hoe mbola misalasala sy ny sisa zahay atao anatin'ny cellule de crise dia miantso ny mpanao gazety rehetra eraky Madagasikara hiaraka iombo-po amin'ny fananganana rafitra mahaleo tena zay hitsangana amin'ny 20 ny volana Oktobra. Amin'ny andro anaovan'ny fifidianana zany no ananganana ny rafitra mahaleo tena de tazomo anao any ny olafitra ny mpanao gazety zay nalainao fa ny cellule de crise miaraka amin'ny OJM teo aloha izay voafidy ny mpanao gazety rehetra eraky Madagasikara dia anangana rafitra mahaleo tena
tsy miankina amin'ny fanjakana iaro ny mpanao gazety. Ya zava-dehibe zay fanambarana nentin'ny Fernand Selo farany teo zay zany ny amin'ny hoe tena arovana hatramin'ny farany zay asan'ny asa fanaovana gazety sy ny mpanao gazety zay, ary manome anko tsirim-panantenana ho an'ny mpanao gazety zany mba hijoro. Marina fa manansarotra lay raharaha amin'izao fotoana zao Fernand Selo, kanefa dia mitarika moa zany ianareo anivon'ny cellule de crise amin'izay fasahina mijoro izay. Farany amaranantsika ny fivahinananao iverintsika fa aoriana zay fahinana 12 Oktobra zay de mbola isiana angamba ny fotoana hoe ino ty rafitra maleo teny aty fifananantsika moa zany ianao fa hoan'ny vahoaka ndray zany zay mila ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety sy ny serasera mbola manome antoka hatrany cellule de crise fa hiaro ny zo sy ny fahafana sy ny fahalalahany vahoaka ve ny antom-pijoroany cellule de crise, satria to zay lay nijoroanareo tao anatin'le MLE liberté de presse, liberté d'expression, na vita nandeha nandoalika tena ny lohan'ny lapa, nandeha nitondra vatapaty sy ny sisa, totry ny lasa rano andamosiny ganagana fotsiny ny ezaka samihafa Fernand Selo. Ny vahoaka nefa ny andrandra mafy an'izany satria tsy ny mpanao gazety ihany na ny mpikirakira ny orinasa tserasera ihany no mitady an'izany fa ny vahoaka ihany koa, satria 4e pouvoir ny tontolo ny asa fanaovana gazety. Mbola afaka mametoko ve ny cellule de crise zany raha mbola eo hatrany fa hanao ny entsio zavatra ao anatin'ity asa ray lehibe ty. Ny zava-misy tamin'ny fotoan'andro tena marina resahanao teo hoe andevina fahafahana, ny processus na code de la communication somamanina sy ny sisa, ny MLE anisan'ny tazana tamin'izany etsika rehetra izany. Ny mpanao gazety de mipetraka foana ho arika ny fiarahamonina, ary izay no tandrovana ao anatin'ny cellule de crise. Tena ko raha miresaka eto dia anisan'ireo lohandohany niaraka tamin'ny Ramatola Latina Rakotondrazafy tamin'ny fotoan'androny, ary anisan'ny ambetindresany tamin'izany ny amin'ny hoe rahatry zay raha tonga eo amin'ny toerana io de hitondra fanatsarana sy fanasoavana, zany hoe ametraka tantara amin'izany tontolo ny asa fanaovan-gazety zany. Indrisy moa zany fa atao hoe rotona monja mijanona ho nofinofy le izy, mijanona ho nofinofy ary potika tanteraka. Zay indrindra no anairana zany ny mpanara-baovao hoe atao hoe tandindomindoza ny tontolo ny asa fanaovan-gazety, fa akoatran'izay tady dio tsara fa ny fahalalahana maneho hevitra de efa potika. Tafiditra ao anatin'izany ny liberté d'expression, liberté de penser, satria na io publication Facebook io ary mampiasa compte fake PDB zareo andemena sain'olona. Ary ny mahagaga am'le izy raha ny vahiny tamin'ny fandarana tsy miankina ray ny tenako ny teny aniny mahagaga anay ianareo amin'ny cybercriminalité, fa tohatra le tsy mitovy hevitra ny tena enjehanareo anatin'ity resaka cybercriminalité ity. Ny cybercriminalité any ivelany dia protection industrielle, fa eto amintsika izy ity lasa ampiasaina amin'ny fanaovana politika. Ny mpanao politika ty amin'ny fanoherana rehefa mametraka fitoriana, rehefa alaina baraka tsisy toyana, fa rehefa ny avy ao anatiny mametraka fitoriana de matetika dossier classé avokoa. Ka raha iverenako leo eo amin'ny resaka fahalalahana maneho hevitra, ny etsika ny cellule de crise de mitohy foana zany, ary ezaka ny aro an'izany fahalalahana izany. Ny tsy mampitovy azy fotsiny atreto aloha de ny etsika ny cellule de crise misy fangatahana iraisana, ajanony, aemory, foano aloha fifidianana kasaina atao amboletra io. Faro raha vao io commissionna ny sandohany Ramatoa Ministra andraikitra ny fananganana azy io. Fahatelo ny listra karatra listra na mpanao gazety zay navoaka anareo de listra fantatra fa misy tsy mpanao gazety, misy mpiasa Sénat ao anatin'io listra navoaka anareo, misy organe de presse nanao fanambarana fa tsy nangataka akory ny mpanao gazety tao aminy ary tsy mpanao gazety nomenareo nampidirinareo anatin'io listra ny maha-mpanao gazety io. Zavatra ohatr' zany no manodidina ilay tontolo ny asa fanaovan-gazety amin'izao fotoana izao, izay avadika roitina amina resaka hafa. Ny tiana ho tenena zany de tokony hitondra fanazavana ary zareo hoe fa maninona ny candidat tokana ny misy amin'izao fotoana izao, izy ny tokony hamaly an'izany. Faro fa maninona no karapanondro no entina mifidy amin'ity fifidianana amin'ny 20 ny volana Oktobra ity. Misy dikany manko zany, zay ma hoe fifidianana tandrametaka azy. Fahatelo,
aizany fitsipika makasika ny fifidianana atao io ny fampelezakevitra de misy fitsipika rehefa misy fifidianana atao fa tsy alefa ohatrany rano fotsiny a de zay tiana atao avy aizany volanaovan'ny candidat fampelezakevitra satria raha nyfantatray a de ny ministera ny manao communication Andramatoa Monica am'izao fotoana zao a entiny mandeha ihany io satria Monica ihany teny an'izany fa tsy izy ny manao ny fampelezakeviny a fa ny ministera ny manao an'izany rehetrarehetra zany ka mila mazava ny atao hoe fifidianana fa tsy hoe tampotampokeo de andeha anao fifidianana satria manao kajikajy politika amin'ny freedom ny ampidirina ao anatin'ilay tontolo ny asa fanaovan-gazety ny afatra ho antsika mpanara-baovao a saropady ny malagasy amin'ny resaka fahalalana maneho hevitra jereo ny tantara nanomboka tany amin'ny atao hoe raiky amin'ny sivifolo nandeha nakaty fa ny zavatra nitranga foana teto amin'ny firenena zay tokony akana lesona jereo ny zavatra ny fandimby rehetra teto amin'ny firenena ka ny tiana ho tenenina ao anatin'izao zava-misy zao a raha toka anao amboletra ny ministera amin'ny fifidianana karakaraina ny zava-dehibe aloha mahafantatra soa aman-tsara ny zava-misy ny eto an-tanindrazana na ny any ivelany hoe tsy mety ny zavatra ataony Lalatiana Rakotondrazafy zay ministra amin'izao fotoana zao faharoa manarakarak'izay hipetraka ho tantara hoe tamin'ny fotoana ny fitondran'Andriamatoa Andry Rajoelina no nisy an'izao famotehana ny tontolo ny asa fanaovan-gazety zao averiko le izy hoe na tiana na tsy tiana de ny filohan'ny repoblika manome fahefana Andramatoa Lalatiana Rakotondrazafy manao an'io zavatra zay tiany atao ao anatin'ny tontolo ny asa fanaovan-gazety io engany ka izy ny fionana eo amin'ny cellule de crise sy ny filohan'ny repoblika ary zay nitondrany resaka hoe izy tinga tsy hoe akory mpanohatra zay foana moa ny zahana voizina hoe mpanohatra mpanao gazety mpanohatra sisisy fa zao misy zavatra andresahana teo ary mino zahay efa tafita ny afatra matoa na ny ministera tsy hita tsony ny communication any amin'izao fotoana zao ahafahany miaro an'ilay amboletra ataony amin'ity resaka fifidianany ty eny ara fa matevina de matevina mihitsy zay fanazavana ny entin'ny mpano gazety Fernand Selo tamintsika izay mba ahafantarantsika vahoaka malagasy ny zava-misy zany ny tena hoe tsy ho tompotra amin'iono arak'izay hoe zava-misy sy tena tsara ho fantatra zay fa de misaotra Fernand Selo ny vahiny teto amin'ny Miara Manonja MBS sy Radio Mata mankasitraka anareo eto amin'ny MBS Radio Mata mankasitraka ny mpiaino misaotra anareo amin'ny rahalahy ihany koa nanasanay tato amin'ny avy ao amin'ny cellule de crise mankasitraka tompoko dia omendalana ny vahintsika rehefa avy eo zany efa mivonombonina ao ambadika eo ihany koa ny tompotrano zay efa ato an-trano amin'izao fotoana zao dia nisy olom-baboaka voafidy tetsy amin'ny boriboritany fahadimy dia rahalahy mizafy mbololona fetra na député fetra zany zay fahafantarantsika azy hiresaka makasika ny raharam-pirenena amin'izay ny député fetra zay ifandrimbiny eto moa zany zay mirahalahy hitondra lafy mpanazavana samy hafa makasika indrindra ny fiainan'ny firenena amin'ny akapobeany sy zava-misy eto amin'ny firenena amin'ny akapobeany sombony amin'ny fahampitehan-javatra zay sanganasany zao fitondrany zao ny teneniny namana mpanao gazety Fernand Selo sombony hoy fa raha ohatra ny fahampitehana nateraky ny fanahinina nateraky ny tsy fahaiza mitantana nateraky ny tsy fahaiza mitondra n'izao fitondram-panjakana zao dia tsy ho voatanisantsika na ho alaza ny andro ary zay ny mahatonga le hoe manao fandarantsika hiresaka amin'izany fa na de niezaka ary reo raha aman-dreny teo aloha na de niezaka azy ireo mpanao gazety rehetra teo aloha mba hitazona an'izany hoe ndao mba homena asiny ny asa fanaovan-gazety zany ndao mba homena asiny zany fahalalana izany ndao mba homena asiny zany demokrasia zany dia potika tanteraka ny misy amin'izao fotoana zao ary de io hitantsika io izy amin'izao fotoana zao bakoavin'ny ministera bakoavin'ny fitondram-panjakana bakoavin'ny antoko zay miaraka amin'ny fitondram-panjakana ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara amin'ny alalany ity ho lavitry ny mpanao gazety saritsariny ity ary nanitriana lalàna vaovao andininy fahadimy amin'ny dimapolo bisy izany mba hahafahana zany maka an'izay endriky ny serasera ho eo ambany vahoan'ny fitondram-panjakana
fanjakana izany fitaovana amin'izany ny ministera zay nambarany mpanao gazety Fernand Selo teo. Zany no zava-misy amin'ny akabeany fa eto amin'izay zany tsika de hoe ndahoary hiresaka ny raharam-pirenena mbola misy fahafahana kely ihany zay hijoroantsika amin'ny maha-olombelona atsika, hijoroantsika amin'ny mampanohatra atsika satria misy vahoaka zay miaino atsika marobe ao an-damorontsika eo, misy vahoaka zay mety te antso an'izay hoe fahalalana sy fahafahana zay kanefa voatery any amin'ny sehatra misy azy ary voanomaly raha ny vaovao dia nisy mpaneho hevitra voasambotra rehefa niresaka zava-misy eto anivon'ny firenena eo amin'ny resaka fitandrona ny filaminana dia mbola manamafy zany fa voatery reny fahalalana zay nidivana tany aloha izany. Izany indrindra no mbola hijoroantsika eto amin'ny Miara Manonja anoizatsika itony fandarina itony. Député Fetra, manahoana ny fahasalamana, manahoana ny ambiansa tany ivelany tany mialohan'ny idirana teto satria dia totoana ihany lalana samihafa zao ianao vao tonga teto rehefa alarobia koa moa tsy fahamezantsiny any amin'ny boribory tany fahadimy amin'ny tsena tahaka izao de arabaina tonga soa. Arabaina faniry dia miao anatin'izany koa no anolorana ny arahaba ho atsika rehetra manaraka ny fandaharana Miara Manonja eto amin'ny MBS sy ny Radio Mada. Resaka fitohanana ianao teo dia marina tokoa zany fa ny eny zany tsisy alarobia tsena nandravoangy zany fa tambavy sotra eny raha ho an'ny boribory tany fahadimy. Ho hitantsika eo moa rehefa vita ny teleferika hony de ivahany ka dia miandry isika satria ny zavatra resahantsika eto dia zay asony vahoaka, ny zavatra resahantsika eto dia ny feorentsika avy amin'ny angom-baovao sy ny fitaraina ny vahoaka any fotony ihany. Io tsy ho an'ny boribory tany fahadimy ihany fa ho an'ny Madagasikara iray manontolo satria marina teo ny nahalan'ny tenanay ho an'ny rehetra koa izany de valable fa solombavam-bahoaka ny Madagasikara, solombavam-bahoaka ka afaka mitondra zay olana rehetra, afaka miaino sa fitaraina ny vahoaka rehetra amina fandaharana toy izao mba asa raha ho raisin'ny fitondram-panjakana na mba ho considéreny zany zavatra any fa dia miandry ihany koa ny vely ranony arivo miandry an'izany koa ny vahoaka indrindra mba zay resaka fitohanana zay satria raha no roatroatra an'izao raha ohatra mieritreritra no aty amin'ny studio ty amin'ny plateau-ny Miara Manonja dia efa eo amin'ny adiny ray sasany na adiny roa arakaraky ny ora iangana fa raha miainga amin'ny fito maraina ianao tsy tonga aty na amin'ny sivy sasany ara tsy tonga aty anosy-patrana aty tsika na amin'ny sivaka de za moa tsetsasetsa tsy aritra fa araky ny teniko teo mbola miandry any na efa nisasaka ary tiany mandana any eo anivon'ny fitantanana ny tanan'Antananarivo na ny fitondram-panjakana foibe mbola miandry an'le vely rano eny le vahoaka an'Antananarivo sy ny vahoaka malagasy zay angamba no teny an'le hoe eto sika no manandratra ny nofony zao tontolo zao de miandry an'le vely rano ny arivona ampanantenaina ho nofonofo zany tsika amin'izany nofonofo ny vahoaka malagasy arety tsy hitanao zay anaovana azy ko redredy zany fomba fiteny zany mbola fandrendrehana saim-bahoaka ihany ny fijeriko an'izany fa nofonofo ny eto toerana n'Antananarivo raha tsy hitanao zay anaovana azy nofonofony zao tontolo zao no iatsapasanao fa tsy sambosamborinao any fa tsy Député Fetra aloha tonga de vaovao mafana be omaly zay andrasana ihany koa ny amin'ny androany amin'ity hoe sokafana idina ny sisy tany sokafana tamin'ny fotoanandro moa zany tsika Député Fetra zany de miteny an'le idimo sisy tany de nidongo be mihitsy zareo resaka Covid-19 io nidongo be mihitsy hoe mamotika ny tontolo ara-toekareny zany mbola tsy zaka atsika zany tafiditra somatsara am'izay le Covid-19 nidiny zareo le sisy tany eto indray zany tsika miteny an'le voay sisy tany de mbola idiny zareo mafy indray le sisy tany sampontsampona mihitsy le fitantanana am'izao fotoana zao tena hafahafa be ny ihany le izy ka rehefa miresaka sisy tany tsika zany de abakabaka zany Député Fetra manosy atsika sy ranomasina de eto am'izay zany tsika iresaka satria tiers Madagasikara ty manko zany zao no hanaovana adevitra hatramin'ny omaly zany satria nisy fivorena rehefa hosokafany ty sisy tany ty de hoe fa mba inona moa zany le fiaramanidina ampiasain'le Madagasikara satria isokatra le sisy tany le abakabaka zany le open sky zany de tsisy afa-tsy ATR roa nefa miasa ao zay manao le zotra ato anatiny fotsiny tsika zay tsy manana fiaramanidina tsika hivezivezena anao an'le lancourrier zany le tokony mba hiainjainjatsika mba hitovitovizantsika am'le firenena samihafa satria isika hony de aty amasotsika aty amintsika ny maso zao tontolo zao kinanjo
de maso amina endriny hafa zany no hitazana zao tontolo zao atsika de nanao valandresaka fiaonana fifampidiniana le fitondram-panjakana omaly de zavatra nambarany de zao mihaino tsara tsika de hoe vokatry ny fitantanana teo aloha no nahatonga mifampiteniny Hermady de banky ropotra no any amin'ny 72 millions de dollars ny Hermady am'izao fotoana zao zany trosa be io babe ny Hermady io de nasosiana tao anatin'izany adevitra zany ny Air Austral de nambara zany fa vokatra ihany koa lay ofan'le ATR zay ampiasaina am'izao fotoana zao zany le mba hany sisa mba miodina de nailika tany zany lay adevitra efa nisy taona tapabolana lasa zay efa nitondra ny adevitra ty anao député fetra lalana zafy milolona mikasika ny inona no olona n'le Hermady de efa nitombra sombony ianao taoriny le valandresaka nataon'ny mpanao gazety lay solotena ampiasan'ny Hermady de tam'izay le solotena ampiasan'ny Hermady hoe vokatry ny fitantanana ny fandimby na tonga an'io de eo am'izay ary le adevitrika député fetra hoe zay ny zava-misy ary mbola tsy te hiaiky foana le fitondram-panjakana hoe no izy anie napotika an'le orinasa fa mbola te hanililika zavatra avy vokatry ny fitantanana tamin'ny Air Austral le vokatry le alafon'lay ofan'le ATR fa izy tsy miresaka mihitsy hoe iza le nitondra korotambia Miara Manonja tamin'ny Airbus 340 tamin'ny 2011 no nahatonga an'ity fahampiteny ity izy tsy miteny mihitsy le hoe vokatry le fanonganam-panjakana tamin'ny 2009 le nentinay ka taorinan'io 2009 io dia tsisy Ravalo manana nitondra tsisy Ratsiraka nitondra tsisy Safy Albert nitondra fa ny olona zay niara-dalana tamin'ny nandritry ny 2009 nitondra sy nitoanana zay candidat de substitution cautionné tamin'ny anarany no mitondra am'izao fotoana zao hatramin'ny 2021 iresantsika de inona moa le adevitra tiany resana député fetra hoe le fanjakana amin'ny fandimby iza zany le fanjakana amin'ny fandimby nanana fiara manidina ve le namidiny izy ireo tamin'ny 7 ve sa le fanjakana amin'ny fandimby taiza le tena tiandrareo resana misokatra ny adevitra député fetra ianao ihany de nahavaly ny ampahany marina efa nentsika teto izany adevitra izany marina tsy ampelantanantsika ny atsipriany amin'ny fitantanana arabola sy ny resaka kaonty fa raha nitatitra azo avy amin'ny misy ny syndicat misy ny mpiasa vao ionivon'ny Hermady na misy arany atao menace mihitsy ataon'ny mpitatana ny era Madagasikara am'izao fotoana zao dia noho ny fitiavana n'izay le hoe orinasa mpanjakana io fananam-bahoaka io fananany rehetra io no mahatonga an'ireo praitanyrazana mpiasa ao amin'ny era Madagasikara manao antso mamoaka milaza ny zavatra tsy mety eo anivony amafisiko ny teny namana faniry satria efa nyresantsika teto zay tamin'iny herinandro lasa iny apetraka ao mifanontaniana hoe fa mba nakaiza moa le poubelle no nitenenantsika azy teto tamin'izay fotoana zay rehefa asany am'mpanao borety rehefa tsy mety napidika izy ianao andre matofoloha nefa ny friareanao tamin'izany fotoana zany fa hoe tonga ty aloha imenimenina ny mpanohatra sy ny sisa zao ny vokany tsy mahazo manidina itsony zany fiary zany tsy hita hoe nakaiza moa ny nalehany na sy naresaka teto ihany koa ny Air Force One tamin'izany fotoana tsy tanjavy ny vola ny varotana an'izany fananam-panjakana izany tsotsorona nentina nangalana ny fony vahoaka sy nandrendrehana ny say-bahoaka nentina nampandry adrisa fotsiny dia efa namafisiko teto koa tamin'izany fotoana hoe vahatsika ny tany alohan'ny 7 ny 7 zay efa hita proof nanomboka tamin'ny 3 efa niariny zany orinasa Air Madagasikara zany noho ny tena hoe petra rehetra ny raisiny ny fitantanana teo ambany fitariany Flora Valomanana fa ianareo niditra teo tamin'ny 7 nakakeriny ny fanjakana na ino no lazainareo niaraka tamin'ny miaramila dia lazaina hoe fanonganam-panjakana teo ny nanomboka ny olana ary tsy niera Madagasikara irery fa tao anatin'ny jirama tao anatin'ireo orinasa mpanjakana rehetra isatsokajiny tao anatin'ny zavatra maro tao ny fanakatonana ny orinasa malagasy napidikizo mihitsy ianareo dia mahagaga rehefa atyariana ty fa ailika izy ary fomba fiasany ty fitondram-panjakana ty mihitsy izany fomba fanao ny ty fitondram-panjakana sy ny ekipany mihitsy zay le hoe tsy mandray andraikitra tsy samyjoro rehefa nisy ny tsinety maneky misy le fiteny malagasy manao hoe ny eloko ibaboa namody rariny ny rariny ibaboa namody eloka raha tena mpitondra mahatsiary tena fa ray aman-dreny mety misy aneny tsy mety fa olombelona ihany fa ny anareo moa fa tena tambavy fisotro mihitsy le izy
laza ianareo fa i gouverner autrement zay moa ny fomba fiteniny azy tany ero tany amin'ny fomba hafa tena lefa zao karazana teny voambolana rehetra zao ary tena nety tena tsara na ny planina ny drafitra ny sara ny makety aindrareo tsara mihitsy tena hainy ny fean'zany communication zany ny kisarisary zany teny ko sy ny makety zany fa tonga ny fotoana tena hoe anomboana ny asa fotsiny eo de mitsoka tonga fotoana nataterahana n'le fampanantenana natao zara raha mandroso napetraka ny fototra eo de mitsoka ny eny ampivoambony eny natomboka ihany fa de to miantona asa zay antony tany ao anatin'zany ohatra tia tsetsasetsa tsy aritra tamin'ny heritaona lasany de fa nivoaka tao anivony antemera-pireneny na ny resaka fanomezana ny reny hoe tolotrasa zany asa-panjakana ireny fa akitranotrano'izy mianakavy tao ane solom-bavambahoaka avy amin'ny maro anisany no miteny aminay hoe itiranga mba resa ho any fa tena tsirariny ity fa ny solom-bavambahoaka miaradia amin'ny fitondrana ihany no tena miandraikitra ny fananganana sy fanorenana ny reny EPP lazaina fa manara-penitra ireny efa mitritra izy zao efa mitritra ary nalaiko ohatra teto fa patsahivoko anareo zay tsy naharaka ny fampitambo avao zay netiko teto tamin'ny herinandro lasa ndana mba jerevo any amin'ny commune ny tsy manalalondy fa manandona ny atsirabe miala kely mbola tsy eo atapony manandona ary zany fa mbola any ivelany kely asana 3 kilometatra miala eo fa intact ny fomba nytenenana azy tamin'izay fotoan'izay ary mbola ho avy aty zany olona zany itondra ny porofo manao hoe zao ny tena atao hoe manara-penitra ka dia iny tsetsasetsa tsy aritra tam 3 taona na 4 taona lasa ny nananganana an'zany zany ny atao hoe manara-penitra fa tsy vitany vavy ty zavatra ty iverenako ny resaka era Madagasikara teo ihany misy fanontaniana mipetraka ty namana faniry sy ao atsika mpanaraka ny fandaharana raha nandre ianareo tamin'ny fotoana ny aona n'ireo syndicat ny mpiasan'ny era Madagasikara dia anisy ny solotena tao ny laza fa nanao hoe ireo le fitondrana ny fandimbony namotika an'izao orinasa izao de ny mahagaga comparazara dia maninona ny filoam-pirenena koa ny mbola namerina an'izay hoe veritadidy ve le mpitondra sanatria mino fa tsy mbola alzay maira raha am'izao fahatany rano sy ny taona an'izao mbola tsy amin'ny tanora ohatrany tsy mbola miatra sy mandaitra zany alzheimer any asa aloha fa dia ny mahagaga ho araky ny teniko teo dia mitovy izay le karazana mbola fialana ilany fialana pa fanliana ndraikitra am'izay mpitondra teo aloha dia mafisiko ny teny raha aman-dreny tsy tompona nraikitra mihitsy zao fitondrana zao de averiko ny tenin'ny faniry teo mafisiko le nanao hoe niny teo aloha de tiry vahoaka mpanaraka n'izao fandaharana zao ara eritra reto tsara ivereny kely ny tamin'ny 7 izy mantsy nanilika tany 7 de andre mato Andry Rajoelina no filohany tetezamita taorina ny fanonganam-panjakana tamin'ny taona 5 dia ny filoha Rajaona ary mampianina izay nitoana ny ekipa manodidina azy rehetra sy ny Andriamato Andry Rajoelina fa asa zay olona ny tany hoay nandaniny vola makarena tena vola tsy toko tsy foroana taorinan'izay dia nambara ndraiky io fa Andriamato Andry Rajoelina ny lany taorina ny fifidianana ka izy ary le andiana le 7 de mipetraka amin'ny fanontaniana hoe izy ary le lazainareo fampitondra ny fandimby satria fa niporofona teto fa hoe reto ny compte tafaverina eo anivon'ireo le fikambanany iraisam-pirenena amin'ny fitaterana nabakabaka Madagasikara nahazo fiaramanidina zao boina 737 isan-karazany tao nahazo ATR 72 ATR 42 efa tafaverina ao araky ny teniko teo anivon'izay le hoe fikambanany iraisam-pirenena ary tsy nitataovatrosa tsy nitataovatrosa fa nisy ny ambombava araky ny teniko teo efa nanomboka ny sitraka ary efa nanomboka nahita an'izay le hoe ambombava hoentina miasa izy ary zany milaza tena ane izy mpangatena mihitsy ary tena milaza tena mpangatena zany tsara zay ny tsara hoe ampafantarana ary eto amin'ity plateau ny Miara Manonja any MBS radio Mada ty izahay no milaza anareo an'izany mariny zany zavatra voalazana izany ka nininona hoa fialana ndraikitra ataon'izao fitondram-panjakana zao faniliana any am'izay mpitondra teo aloha satria tsy tateraka zao zavatra rehetra maro natao zao mba hatonga saina fa efa fotoanany efa fotoanany zao efa misasaka ny manda efa misasaka Andriamato filoha ny fempitao-piasana de ny zavatra hita nefa ary ny tena loha zany de izao namana faniry ohatrany tsy miaino tsony na ireo mpiara-miasa ara ireo mpiara-dia hatramin'izay ireo mpiara nanao vely rano
fa ohatra nefa mamofopofona tady hitsoka ny sambo mandeha ny feo any ambadika any aloha moa ny tantara sy ny fotoana no hitsara satria raha izao tsika ny manomboka hoe mieritreritra tsy isika moa fa teneniko hoe ny filoam-pirenena sy ny ekipany ka mieritreritra ametraka amin'izay satria fotoana ny asa hono zao zay ny teny ny volana vitsivitsy lafy zay ohatra ny efa tara satria raha ny zavatra mitranga ihany koa dia za tsy miteny hoe rariny akory fa misy antony matoa efa mironany am karazana resaka pré-campagne ohatra ny tsy tafavoaka intsony tao anatin'ny fanatanterahana ny levely rano ohatra ny tsy tafavoaka intsony ohatra ny tsotanteraka intsony reny fampanantenana maro natao nandritry ny fampelezakevitra reny ary mbola nisy toy ian'izany taty ariana nandritra ny reny le efa ataoko hoe fotoana nandraisany ny fahefany zay fa de tao moa covid-19 natao fialana hatramin'izay ndrandray ara tsy hoe indraindray fa teny izay mihitsy ohatra ndrandray miteny hoe soa ihany fa nisy an'le covid-19 nafahana ny sitraka famatsim-bola avany amin'ireo mpamatsy vola sy ireo mpiaro-miombonantoka fa eritrereto any raha tena ny tanterahany ny karazana vely rano sy fampanantenana nataon'ny filoha nandritra n'ireny fampelezakevitra sy fifanatrehana teo amin'izy sy ny président Ravalomanana ireny tamin'ny adihevitra mialohan'ny fifidianana filoham-pirenena taizany nisy atsika taizany nanahoana ny fiainantsika teto fa soa ihany fa za tsy niteny hoe le covid-19 akory no tsara fa nitondra iny fanampiana satria nalelo atsika reo vahiny avany ivelany sy firenena matanjaka nalelo atsika ireo banky raisam-pirenena nalelo atsika ireo mpamatsy vola iraisam-pirenena de hoe inany tsy fihinany eto reto vahoaka malagasy reto fa ohatrany tsy afaka mihitsy raha le mpitondra ao aminy de aloha reto ampina tsy asanatrino ny fahaizanareo mitondra akory zay hita fa tsy misy fa noho n'izay fiantrana nataon'ireo mpiara-mombonantoka sy firenena matanjaka tany ivelany ka mbola iverenako an'ray le raha Madagasikara atsaharo rea fa ny sary zany fomba fitantanana ny era Madagasikara zany lazainy hoe coup de gestion ny coup an'zao eny marina ane zay fa ianareo ny tompona ndraikitra feny tamin'izany tsy misy idirany nay mpanohatra tsy misy idiran'ireo le tianivon'ny fanoherana na solombavam-bahoaka io na nizaniza zay tarihan'ny filoha Ravalomanana fa ianareo rehetra ireo ny tompona ndraikitra feno tamin'izao faharendrehan'ny orinasa zay reherehan'ny firenena izany dia ho avy moa zany le conseil des ministres le hoe filan-kevitra ministra nisy ny dinikasa araky ny fampitambaovao azo sy navoaka ny fiadidinany repoblika de miandry indray isika miandry am'izay fampanantenana indray hoe hoarenitsika io ho ataotsika an'zao sy zao io de mbola ny raharakopana indray fampanantenana toy ny fitsidiana tamin'ny fankalazana ny fahatelopolo am'zato taonany zany hoe hôpitaly miaramila eny Soavinandriny izany de mitovy ihany de le fanao tsy miova tsy miala am' ratsy fanao tsy miala mifampandrina drisa tsy miala mifampanantenana pokaty izay zara raha misy tanteraka mety misy ny apahany kely natomboka ao araky ny teniko teo fa tsy nitoizana misy moa ny tsy natomboka mihitsy misy ny antony ena tenatenany misy ny nodina fanina dia ny tena loza ao anatiny zany asa raha manam-bola ihany ty fitondram-panjakana ty satria ekena fa voasoratra anaty teti-bolo zany fa tsy misy mandeha am'izay lohan'ny itsony de hitako tamin'ny gazety mpivoaka isan'andro asa na omaly na io maraina io hoe iza sisany tsy migrevy sy tsy mitokony eto amin'ny fireneny ity tandro filaminana sy ny ao anatin'ny fanjakana sisa tsy migrevy ary minoy ahy ianareo zay manaraka n'izao fandaharana izao tsy maniry loza ho anareo mpitondra fanjakana fa tsy misy idiranay mpanohatra aloha zany resako zany na kely ara fa de izao mbola itombo mbola ho avy zao fitakina rehetra zony reny mitaky ny valika sasarany zony no mitaky satria manana caractère alimentaire fantatrareo tsara zany ao anatin'ny dépense obligatoire ny karama na izanay io dépense obligatoire fa nefa de nodinareo gaigy nanaovanareo be marenina na hodikodinareo tany amin'ny resaka digitalisation satria io nefa malaza na eran-tany io na fomba famandriana ny resaka hoe tapakila andehanana fiaramanidina ara efa digitalisation daholo par internet ok fa ny atsika nampanantenana hoe digitalisena trany amin'ny fokotany aiza ndray matofoloa aiza misy ny atitany moa fa niovy ty fa afaka mamaly any ianao any ambadimbadika any hoe aiza le fifidianana président fokotany lazainao fa hoe fa nomanina
aiza le digitalisation eny ivo mifokotany nambara tamin'ny natao mipopoka mihitsy aiza daholo zany zavatra rehetra zany ka tsy valapatra am'izay satria ny fotoana mandeha fa iverenako ny resaka fanotaniny namana faniry teo mahakasika ny dinikasa zay natao ny filohampirenena niaraka tamin'ny mpiara-miasa taminy ny am' resaka hoe fisokafany sistany ny resaka fanarenana ve ny zany orinasa reharehan'ny fireneny zany de nera Madagasikara rehare teo aloha fa zao enatra noho ny nataonareo enatra ho an'le firenena zany hoe orinasa era Madagasikara zara raha manana fiaramanidina atehera rozy namana vola nampanantena digitalisation koa izy amin'ny hermady any fa ngatahorery izy nampanantenana zany fa nata amin'ny resaka hoe fitantanana ny resaka vatsim-pianarany mpianatra de ahodikodina any foana resaka io tsy tafavoaka io am'izao fotoana zao hoe digitalisation no amboarina hatram'izao tsy tafavoaka zao manko le sokony député fetsy ao anatin'le adevitra omaly de hoe akoatra ny fitantanana arabola eo am'ty orinasy ty le hermady io zany de mila jerena akaiky koa ny akaiky ihany koa ny digitalisation amin'ny fitantanana amin'ny miakabeany sy ny fanjifana reo tapakila-pitaterana ho iatrany ny filoha le digitalisation resahany foana isak'izay mandeha zany raha resaka hermady manokana ohatry ny zavatra any am'tsy mivoto manahitainy zavatra kely azo alamany zany resaka hoe fomba fividianana tapakila zany online ane zany de azo atao ny rendez-vous sy ny sisa ohatrohatran'zany io arenao makany ny TLS de fa rendez-vous online any ny TLS io ianao mandeha manao réservation de fa atao amin'ny email ny réservation fa tsy any le problème fa le problème izy manko ato miresaka am'le hoe hermady any resantsika député fetra de hoe excellence stabilité fiabilité ponctualité zay le vava tsy any le izy fa hoe ahoana nanananao fiaramanidina ahoana ny andoavana an'le trosa be ahoana ny ampiainga an'le ATR efatra fa tsy ATR roa ahoana no ahafahan'ireo technicianna manao maintenance sy ny sisa tena miasa ara-dalàna sofitransa zao tsy mandeha inona ny zavatra tokony ampiaingany azy fa tsy resaka ambony vavahady fotsiny e ponctualité resaka fiabilité stabilité excellent papanofonofo e tena papanofonofo le fitondrana député fetra ary ny mampomeo anatin'zay zavatra zay de misy teny tompoky lahadadanay zay ny teny nanao hoe ny varavarana fa anjozoro de voila clé ny laporte inona dikan'zay zany hoe le varavaranao zozoro e kinatrobarana amin'ny tanan'oditra fotsiny raha de miva nefa lakle vasety tianao apetraka eo am'le izy eo zay ny ohatrany sarisary mahalaza ny zavatra tiany ty fanjakana ty digitalisation ary iverenako ihany ko nananaolana akoatra le tenyteny gratuit ko ino zany ho avy am'izay tsika rehefa avy eo fa le mbola niteniteny foana nataony ihany ko de nanao hoe hojerena zany iza ny trosa afaka tsy aloha am'ireo rehefa trosa aloha tadio andriamatofolo fa tokony ho aloha daholy na aviaiza io na aviaiza tazomy ny teny fa rehefa trosa io ka nanan'olona anao de tazao ny vahoaka malagasy tazao amin'ny alalany hoe tazomina ny engagement fa nanampy anao iny matoa niditrosa zay nampiasany azy tany nampiasany azy tany tsy zay ny olana fa volan'olona iny mety volana fikambanana iny mety volana banky iny avereny ny volan'olona ataovy ao anatin'ny resaka drafitra fanarenana sy ny retrarehetra ny famerenana ny volan'olona fa tsy hiteny hoe jerena aloha fa iza no afaka tsy aloana tsy tokony aloha eny mety ho arindra l izy hoe ty lahara-pahamehana ty anankiray zay dia resakinona moa resantsika sy namana faniry teo le verenantsika ty député fetra satria zao manko le trosa hony zany manko 72 millions de dollars de raha hitantsika zany io trosa io de manao an'le plan de redressement tsika tamin'ny FMI fa nanao an'le fek tena de nampidirin'ny FMI tao anatin'le fek zany na fond élargi de crédit hatramin'ny teo aloha foana le redressement jirama hermady fa zao mahavarina de ty eo ange no mitombona le tenitsika aza be oeraoery aza maty kambo e ary apetrao amin'ny lahara-pahamehana am'le resaka important lisy le urgent fa raha io 72 millions de dollars io tsy mila nanao kanja mibaria 77 millions de dollars ianareo tafavoaka ny hermady zany raha ny tokony izy de mba afaka nanamboatra kianjy tsika tsy
tsy voatery nandany an'izany vola be zany le teneny député rastany teto hoe tsisy tafakory nikanja taonareo de rehefa tonga le baolina de iverina ohatran'le tamin'ny lalao fanaovana tsy fatako izay rina na Côte d'Ivoire na Nigeria le avy be ny orana de lasa nandeha mividy doreponza nitsifina le kanja mamasina de nandresitsika tamin'io fa rehefa naverina indray le lalao resitsika de ozy ny olona tena mila kanja nde mila tena tafo ny ty kanja ty satria zay ny efa manara-penitra de nylanina le 77 millions de dollars nanaovana an'le kanja mibarea antsika tsy miteny hoe tsy ilaina fa tsy important aloha le izy tsy mbola lara-pahamena manolona ny zavatra marobe mbola tokony andry antsika ka raha izay volo zay fotsiny ny afektena raha izay volo zay fotsiny no hita hoe ndaoko sao de tokony ahafahana manao an'le redressement ny armaty ty député fetra mety efa mbany ainga le izy raha narahana ny araka ny teniko teo a raha nitazomindreo fitondram-panjakana tarihany filohandry rajoelina izao ny teny nomeny sy nampanantenay ny vely rano nataony a raha mbola candidat vasa zay nanjoa antsika teto tam'ireny le hoe tsy mila mpamatsy vola fa ampindrana ny komoro efa ny irairay ny teto atsika efa ela teto zany efa nyresantsika teto zany fa inona nefa aty aoriana mbola ireo mpamatsy vola mahazatra ireo ihany ny sisa mbola mitazona ny aitsika eto ny économie kelytsika sy ny vovokaina kely ny oxygène kelytsika oxygène kely efa tsy misy fa eforendrika any isika azy zao fitondram-panjakana zao mieritretsika ho sous-marin fa tsy fantatry itsony mihitsy hoe fomba ahoana no ivoatsika am'izao fahantrano zao raha izao ny fomba ataony zao mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao de ny teniko teo aloha tena na hoe efa miomakomandreo a ny amin'ny fifidianana 3 ny eo tsy tanteraka efa mandingana sady izy any am'izany fiomanana ny iverenany eo amin'ny fitondrana amin'ny 3 engany Andriamanitra mba tsy ho tonga am'izany fa asa ndray a zay tena mbola hoe azo atsika eto raha toy izao roa taona mahery kely zay a manandrika ny fahatelo taona nitondran'ny filoam-pirenena ohatra nefa manomboka mitady itsoakan-daharana na le mpanaradianao a ary misy araha ny samy teny sady any ambadika any manao hoe zahay tsy mitaingina soavaly maty ato le teninareo tany amin'ny taona 2024 de miteny aminao andre matofoloha fa ohatra nefa maro amindreo ekipa mpanaradianao reo nefa samy teny manao hoe zay indray de miaradia aminao mandra-patonga ny fepito-piasanao izay indray de miaraka aminao foana mandra-patonga ny 2023 fa rehefa tsy maharesy ianao de baibay ianao andre matofoloha zay indray de nde hijapo ny hafa ary ka izany moa zany le toetsain'ny mpanao politika eto amintsika amin'ny akapobeny mandoto an'izay le fanaovana tontolo politika izay manimba ny tena atao hoe zay le hoe politika amin'ny akapobeny satria le fomba ratsy fanaon'ny hafa no ametrahany vahoaka ao anaty arona iray na ao anaty saka anankiray a ny mpanao politika rehetra zay le tokony hovana iverenako ny resaka fomba fitantanana zay iverenako ny fampanantenana nataon'ny filoha tamin'ny fotoana ao araky ny teniko teo a nandritry ny propagandy satria maro de maro zany ary mba takinay aminareo mpiara-miasa aminy aminareo ainao manjery mba avereny kely a fa ohatra mivery tadidy le mpitondra mba avereny hoe de miara-manisy isika menakavy miara-manisy isika vaoaka malagasy hoe ity no nampanantenainy a de ity no natombony a de ity no tanterany nandritry ny fampelezan-kevitra ity indray a no nampanantenainy a izy efa nitondra de ity no natomboka de ity ny tanteraka de ny ray ao anatin'izany a iny fandalovany a hoe fitokanana izany servisy ny urgence teny amin'ny hôpitaly militaire tena soavinandrina izany tena tsara levitra zay nge tehaka izay rehefa tsara levitra tehaka aloha izay hoe ao zay kosa e mety zany ho atao maimaimpona ny fandraisana ny marary a ao anatin'ny servisy ny urgence na ny vonjyaina ho an'ireo hôpitaly-mpanjakana maro a misy a erany Madagasikara zay zany le fampanantenana dia toy ny fampanantenana rehetra teo a de miandry indray zay andre matofoloha satria misy zany a teti-bola viaiza aloha no entina manatanteraka sy miatrika an'izany fandaniana izany efa mbanambara ave hoe mety ohatrohatran'izao a ny fandaniana ho ateraka zany a tsy fandoavam-bola izany a amin'ny alala amin'ny fanafody satria raha ny zava-nisy teo aloha tsy vao zao ena vao nampanantenan'izany ny filoha e efa nampanantenan'izany nge izy tamin'ny fotoana tany aloha tany e fa asa mitindray mitoraka ty mivavahana mba teny ho tanteraka zany am'ity ndray mitoraka ty fa rehefa mampilaza
mitondra n'zany teny zany na milaza izany ianao Andriamatofoloha dia mba angatahana ny eo amin'ny ministera ny fitantanam-bola sy ny toe-karena sy ny ministera ny fahasalamana hoe vola avy aiza dia mitetina ohatrinona ny volanina afahana manatanteraka izay fampanantenany ny filoha izany fa miteny aminareo fa tsy hivoaka eo zany tony rehetrarehetra efa nampanantenainy teo aloha teo tsy hivoaka eo zany hoe fandaniana ary tsy ho tanteraka zany tsy sanatria mety ho tanteraka amin'ny ampahany kely reto ara tsy misy voaloha ireo le hoe karama sy fandaniana zay le manana karaktera alimentaire ao anatina atao hoe dépense obligatoire na nresaka karama ampiasa io na resaka nresahana ny indemnité de technicité de nresahana ny valiboraingina ny hoe digitalisation nresahana ny olan'ny hermady de nresahana ny resaka digitalisation nresahana ny vatsim-pianarany mpianatra de lazaina fa digitalisation de atao anatin'ny zamony na afatin'ny mpianatra anankiroa miaraka amin'ny basina atao tifidanitra de niodina de miverina taty amin'ny fehan'le mpianatra namoizana aina tanora malagasy mpianatra nampalahelo zany ity ay ato amin'ny teny aminareo fa iandry hoe raha oviana no ivoaka zany ary roviana ny teny ho tanteraka izany mbola fampanantenana nataon'ny filohampirenena asa omaly izany raha tsy tisao na afaka omaly oviana moa no ny tenenen'izany teny anivon'ny hôpitaly soavinandriny zany fa de mananteny zany ny teneniko teo hoe tsara ny elizy tsara lizy raha manamaivana ny andavanandro satria efa manahirana na mitady sakafo hoanina zany hitsabona tena zany tsy manana ny janontsony le malagasy tenina tsy afaka mitsabo teny janontsony le malagasy ka de engany mba ho tanteraka indray izany teny zany na manafaniry ny isan'andro manko zany tsika rehefa mandeha le filohampirenena debitefetra zany de miandry propagande vaovao zay manko le izy io zany le hoe soin d'urgence gratuit raha ny tena marina manko zany de tsy mifanalavitra am'le hoe sara-pidirana 0 ariary nivony EPP sekolim-panjakana lycée zany sekolim-panjakana fa nefa le izy tsy vitan'le fitondram-panjakana lay 0 ariary ho an'le sara-pidirana zany tsy natao mihitsy fa tsy vita eny ataotsika tsy natao mihitsy le izy fa nefa nyteny zareo hoe tena efa gratuit tsy mandovola de tsika zao nareo hoe raha ihetsy 7 alina 10 alina zany no asaina alohan'ny ray aman-dren'ny mpianatra zany ho an'lay droit zany fa tsisy le 0 ariary de raha miresaka ndray zany tsika am'le fampanantenana ataon'ny filoha hoe soin d'urgence gratuit de miverina kely tany am'le covid tsika debitefetra tamin'iny tsika nahazo vola de hoe ny any CSB de zay efa manomboka ohatrany somary hafahafa de eny anivon'ny CTC lefa ahitana tranga zay efa somary modéré angamba de le hôpitaly be sy manara-penitra zany lefa somary efa forme grave de zao ary le izy de rehefa mandeha zany le olona satria maimaimpona olo le CSB2 satria reny zany ny akaiky ny commune fa le CHRD reny ny anivon'ny district de rehefa mandeha any am'ilay CSB2 de inona ny azonao paracetamol dia vitamine C dia zara fa mahazo azithromycine raha hahazo fa tsy mahazo lovenox de tsy mahazo am'izay mety ho fanampiny de misy an'le CV kely fa vitsy CSB2 nahazo ny vahoaka zany fanafody zany nefa nambara fa maimaimpona debitefetra zany de ity am'izay zany firmony ny olona mandalo ao amin'ny hôpitaly araisitsika fotsiny tsy mifanalavitra atsika etsy ampefilo na etsy be filatanana zay manao an'izay soin d'urgence zay na hoe fitsabona maika zay fa rehefa tsy manam-bola ianao de zary fiteny tatoatony hoe tonga de farazana zany ianao zany tonga de mbavaka sisa eto ambavaka na efa miandry anoratra mpanao AFB hoe rip mbola tsy efa afaka manoratra rip ve mampalahelo ngely izy satria ninona le izy rehefa tsy manam-bola manatina hôpitaly de efa tsy possible atsony nandeha anao échographie nandeha anao radio na hividy sérum zay efa niakatra araka nisy fanazavana ny entina namanarina nanofa ny adadinina lalina momba ny sérum io any amin'ny 4 arivo na efa mihoatra le izy fa tsy le vidiny teo aloha tsony na vidina seringue na vidina sparadrap na vidina compresse de tena zay alianao rehetra vola daholo anivon'ny hôpitaly de inona zany ty soin d'urgence gratuit satria raha miteny an'ity ngafilo de ohatry ny lalàna avy hatrany ty ny kabalina filohampirenena ohatra ny lalàna debitefetra ary ity tsy miatra eto Antananarivo rery ty fa eran'ny Madagasikara ty
de anao miracle inona ndray le médecin chef sy lay mpitatana ny hôpitaly rehetra manerana amin'ny Madagasikara amin'ity soins d'urgence gratuity ny fanafody nefa zara fahitanao eny anivon'ny hôpitaly de io zao sur amin'io tsika fa tsy maintsy rectifier na anitsy an'io ny au niveau ministère hoe ohatrohatran'izao satria ohatrany raha tsy misy an'le fond de étiqueté mo sa inona mo misy ohatran'izay ny am'le any anivon'ny hôpitaly ihany zany hoe misy lela vola manokana ho an'izay sahirana tsy haiko hoe le cas sociaux reny zany am'le olona sahirana tetsy atsirabe zao vao nahitsika misy bandy kely marary de nisitraka an'izay de le izy zany tsotra be hoe ny fanamafisana reny zava-dehibe de vao mainka mamato tena ihany ko manao an'le cantine scolaire hatraminao vina no aseka an'izany na nyteti-bolam-panjakana de mbola mamato tena ihany ko misy an'lay fametrahana karazana inona moa zany dispensaire kely na karazana fitsaboana kely eny anivon'ny sekoly vona enao an'izay ndray tamin'andro zany hoe isan'andro zany de misy fampanantenana foana eton'le fitondram-panjakana de tefetra zany de nefa na le vola entana nodina anazy ary tsisy keo raha tsy voalohanao volan'ny station de pesage ery Ambatolampy sy ery Mboimalaza tsy voalohanao raha nen'ny PAT nen'ny mpampianatra apikaroka ny bourse ampianatra ery Madagasikara tsy voalohanao raha nen'ny entreprise sinsisy de aizany amronanao vola zay tsy maintsy misy fanafody le fanafody tadiavy malagasy nge de tsy hoe paracétamol zay tsy hoe chloroquine na inona moa ty anankiray le mahazatra ty ibuprofène sy cotrime sy lina le mavomavo metronidazole vanga marary kibo sy marary andony andoany amin'ny hôpitaly zany zavatra tokony mila posina raha ihany ko zany raha ohatra any amin'ny urgence zany ka zany zavatra tokony ho fantatry ny fanjakana zany hoe inona le zavatra fa lasa miteniteny foana le flo ary ny tena nampimenge de pitefetra tao anatin'ny ray volana mahery zay sa firy volana tena niezaka ny jery mihitsy fa tsisy tokanan'le gouverneur sy le ministre tsony le asa fa tonga de mifolo lalana 500 metatra mifolo lalana 500 metatra mifolo lalana 20 kilometatra kely mifolo na de tsy mifanjakana raha fa misy asan'ny gouverneur sy ny commune lalana 1 kilometatra mifolo EPP mifolo CSB2 mifolo ny détachement sécurité flou ny base opérationnelle avancée flou ny namanara-penitra flou ny hôpital teto zao de flou zany hoe le flou zany ny ao anatin'ny eritreritry le président zany de hoe efa propagande ty rangaha fa tsy possible atsony fa raha vo tsy mangalatra debana de vite tsika de tsisy kely le mba am'le ministre ny hoe mba te mba hanapaka ruban koa izy le gouverneur mena an'le 2 milliards d'ariary koa mba te hanapaka ruban fa vitsy kely mba tsy lazany hoe taiza reny mba nisy gouverneur mba nitokatokan-javatra taiza nahita ministre mba nitokatokan-javatra tsika fa zao tsy maintsy mamorona daholo de lasa an'le flou daholo na anopose pierre ara fa mbola tsisy ninina fa fampirantiana an'le niveleuse fotsiny le engin sy le fitaovana camion sinsisy de io aloha fa eo le flou de eo izy mitondra an'le fampanofisana vaovao amin'ny Madagasikara député fetra zay ny le mampome am'ty zavatra tsy sady mampalahelo e le izy tsy mampome fomba fiteny le izy de alana tsiny fa lasa hoe mitodika ny vazivazy any atsika ary alako tsiny amin'ny tsika kristianina fa le malagasy ny lazaina fa firenena ary olona mivavaka ny malagasy na samy manana finoana misy manana finoana kristiana misy manaraka finoana silamo sy ny sisa samy hafa fa ny mampalahelo araky ny teny namana faniry teo dia ohatra no sarotra ny anatanterahana an'izany raha ny zava-nisy teo aloha teo sy ny fampanantenana efa natao ia raha malalo zao fa efa tena vida ny kesy efa tsy misy ny vola azo ahodina matombotranga izao fitokonana etseroa lava reny izao ny sasany telo volana mampalahelo mihitsy ireo orinasa asa misy 300 izay efa tany amin'ny taona 24 tany no vita izany asa fikojakijana lalan'izany fa de io ampifilafilaina lava io lazaina fa mbola misy audito atao akoatra n'le resaka digitalisation zany fa tena manao tsinitsinina ane ianareo mpitondra tena manao vaindralahy tsy maharary tokoa ianareo mpitondra raha mba niavanareo sy ny zanakareo sy ny ray aman-dreninareo moa na ny akaiky anareo ny tratra toy izao de mba ahoana inona ny olazainareo tena mitodika aminareo mihitsy izay inona ny olonareo atsaro problemana tsy faiza mitantany zany fialany zany resaka digitalisation zany rehefa tsy haiko io ny manao azy
de amariny fotsiny aloha de niara-dalàna aloavy ara toy zany ko ireo mpianatra toy zany reo mpiasa isa-tsokajany fa aza hodikodiny ty resaka ty tony tamin'ndraka hoe fanalana ny tale jeneraly ny tahirim-bola mpanjakana ireny efa 3 herinandro talohany reny anieny tsy nahazo vola ny assistant parlementaire ny solom-bavambahoaka efa rotokom-bolana talohany nanalana azy anye nefa nisy karama tsy voaloha efa mambolana maro anye no miandro ny tambo karamany sy ny andreo le mpiasa maro isa-tsokajiny reo sy nyreo mpianatra tsy nahazo ny vatsym-pianarany tena hodikodina tany amin'iny ny resaka de naloha ihany fa nitambatra ary miamitambatra io mbola veriko ny teniko teo nanao hoe mbola hitombo io tsy manan-kivy anareo fa mbola hitombo io raha izao zava-misy iainantsika zao mbola hitombo ka de le hoe fitodiana tsy sanatria akory maniratsira ialako tsiny ty fa hiditra amina resaka fivavahana kely de aka ohatra ty ny solahatsoratra ny soratana afrikanina izay mahakasika ny zavatra iainantsika sy ny taratry ny fahantrana sy ny fandrendrena saim-bahoaka ataon'ny mpitondra toy ny eto Madagasikara indrindra ny aty Afrika sy aty amin'ny tany manitra aka ohatra ty araky ny teniko teo afrikanina izay no nanoratra an'izy ty dia izao izy maka ohatra izy inona le tsy mampandrosatsika satria mitodika sisa hoa ny any ambony sisa andrandraina asa mana no andrasana ilatsaka ohatra ny tony voasoratra tany amin'ny baiboly ny firenena sinoa dia efa nisan'ny firenena atao hoe voalohany amin'ny larana ara-toekarena eran'izao tontolo zao amina lavitrisa ny mponinany na lavitrisa avo tsy haiko tsika raha 7 tapitrisa tsy fantatritsony efa avo 10 eny amintsika izy na mihoatra raha 20 eny amintsika satria efa miliara maro ny azy dia ny mahagaga sady firenena matanjaka indrindra ho any lafiny ara-toekarena am'izao fotoana zao fa mahita eglizy any Chine ve ianao tsy misy any manana ny finoana izy amina miliara mponina ny any Finlande any Europa avaratra any dia izy zany anisany manana toekarena tena atao hoe maro toerana indrindra eto ambonin'ny tany satria sady efa tsara le izy no maro toerana zany hoe tsy miova fa jany ny ery ambony ery ny avony zany hoe toekarena sy ny fiainany olona tsara ny fiainana izy ny voalohany manarak'izay de any Finlande nefa zara latsaky ny 20 ny fiangonana any ny eglizy mialatsiny latsaky ny 20 any Finlande torak' zany ny faharoa izay manana toekarena atao hoe stable na maro toerana dia ny firenena Suisse any Europa ihany io latsaky ny 30 ny eglizy any de mandeha indray ny Danemark fahatelo am'izay maro toerana zay latsaky ny eo amin'ny manodidina ny 3 ny eglizy any ireo firenen'ireo de manana mponina mino de manana mponina ampahany betsaka any koa tsy mino an'Andriamanitra fa nefa raha ny fijery azy dia ny voasoratra ao anatin'io baiboly io ho any tena kristianina de tanterahany hoe nataonao tamin'ireny madinika ireny satria isika mantra de nitsipatsipazany kely sika iady amin'ny Covid-19 tsika avy any am'ireo firenena maro rehetra any Europa sy any États-Unis reny ke io fanampiana arabola azotsika io hoe nanome ny Frantsay nanome ny vondrona Europeanina nanome ny banque africaine nanome ny banque arabe nanome ny banque mondiale nanome ny FMI ireo lazaitsika tsy mino ireo io avainy am'ireny izy nefa raha mifijery ko azy de efa ireo le voasoratra ato anaty baiboly any hoe nataonareo tamin'ireny madinika iny isika le madinika amin'ny fotoana io de toizako le tantara mandeha ny aty Afrika anisan'izany Madagasikara dia raha ohatra raisina fotsiny ny aty Afrika ohatra ny ao Yaoundé zay mitovy amintsika ihany Cameroun zany any renivohitra Cameroun zany 4 ao anaty tanàna ny Yaoundé fotsiny ny eglizy na ny fiangonana zany ny ao Abidjan any Côte d'Ivoire 4 ny any Kinshasa any Congo io Zaire teo aloha 7 ville ray io ary ny any Lagos ny tena loza tsy hoe loza akory fa ray alina ao amin'ny Nigeria io efa-jato avo efa-jato eny amin'iny Suisse raha manontolo dia eo indrindra le izy mifanontaniana mipetraka ohatrany aty amintsika hoe alefako ny resaka reo ampifandraisiko amin'ny resaka hoe sahirana re vahoaka noho nataony izy noho nataony ny mpanao politika noho nataony mpitondra dia tsisy fikirana tsisy atsapazana re vahoaka dia any amina Andriamanitra sisa zany no atenainy any amin'ny fivavahana sisa nefa anatin'izay ihany koa no anararotany le milaza azy fa mahiratra le illuminé moa ny tenena ny teny frantsay azy mahita ny miafina ny fampiresaka misy sasan'izany raha toy ny nanao hoe ohatry ny tamin'ny maraina mihitsy izy alohan'ny fampiresahany taminao nohatra ny fampiresaka telefônina tamin'i Jesosy na ny fampiresaka telefônina na mail tamin'Andriamanitra sanatria faniratsiranao
fa ny ahatonga saina sy ny ampiratra ny masotsika ny antony itenenako an'izay kristianina ny tenako zao miteny zao everenako le teniko teo ihany atambatra ty afrika nisany dokotera fa vitsy lavitra no nisany mpitondra fivavahana torak'izany ihany ko atambatra nisan'ny fiangonana fa mbola mihoatra lavitra no nisan'ny sekoly sy ny hôpitaly zay le fantroana ve tsy manany fikirana le vahoaka de tonga ho ary mpandrebireby tonga varitra sakabelo atao fitaovana le fivavahana satria le vahoaka araky ny teniko tsy manana ifikirana itsony de lazaina fa andriamanitra ny tena hoe tompona inona anefa finoana tsy arahanasa any zany olantsika am'izao fotoan'zao io ka hita taratra ary ve zay le izy hitatsika taratra am'le fitondrantena ny fiainana andavanandro nireo le milaza azy fa lohany sy milaza azy fa kristianina raha satria kristianina ny fantatra aloha sarotra amiko ny teny satria manana namana silamo ny tena manana nama tsy mino an'andriamanitra ny tena fa hitanao taratra ve mampiseho sy manandratra n'zay le sotoavana zay ve ao mifihetsika sy fitondrantena ireo le olona reo anisan'zany isika mpanao politika anisan'zany isika mpitondra ianareo moa mpitondra fa tsy izahay akory fa nisy fotoana ny fandimbiasana ny fitantanana nyty fireneny ty fitondrantena atao hoe mendrika eo amin'ny fiarahamonina ianareo le misoratena fa tena hoe matahotra an'andriamanitra zany rehetrarehetra zany le taratra le hoe finoana tsy narahanasa de maty de fandrebirebena sy fandrendrena saim-bahoaka ka tsy arotro zay hitako tao ty lahatsoratra mantsy navoaka n'izay afrikanina iray zay ary marina mihitsy mahay manambara mahay milaza izay le hoe inona le olantsika teto zay angamany amin'iny fa de iverenako ty ny tsy arotro namana faniry nakasika ny fitokanana sy le pré-campagne nandresahanao teo filoampirenena daholo manao mitokana ny CSP2 filoampirenena mitokana ny sekoly misy filoampirenena mitokana zao zavatra kely fa nisy tany aloha toerana fidiovana zany mihitsy zavatra tena tokony andreketina mery zany be ny tanàna tokony andreketin'ny gouvernoura zay gouvernoura tsy ara-dalàna fandresantsika teto chef de région fatatsika betsibokatra am'izao mbola tsy voatendry satria ve nahazo vato tsara zany ny eritreritro raha ny eritreritro raha ny ataoko analizy nataoko ndresahana teto ihany ko iny hoe matonga maniny ohatrany tsy nametrahana satria adalanareo no nifidiny tany anivo mifanoherina nanome vato betsaka ho an'ny mpanohatra de zay ve le hoe tsy mitanila ve zany fanapaha-kevitra zany de resahako farany tya mahakasika ny resaka diany filoampirenena tany amin'ny vatovavo mantsy moa mialatsiny fa faritra fahatelo am'roapolo zany faritra vatovavy izany de nataony resaka nataony pré-campagne moa nefa nresantsika azy teo nanofa fiara angom-baovao maripotitra nanofa fiara 5 satria ny teo anivon'ny coopérative mihitsy no anisan'ny resaka taminay nanao hoe fa maninona de za tsy miteny akory na tsy mpiteny ambaravarakely fa mety nahasoany le tompona fiara sy ny coopérative izany fanofana fiara zany fa izay ve le tena lara-pahamehana ary tsy vita an'izay hoe nofana fa mbola nijanona asa andro ray andro roa tany io tsy maintsy naloha 2 alina sy raha etsy isaky ny fiara izany fiara marobe zany ato nefa ny resantsika teo ny tambo-karama sy ny karama nareo le ny asa tena anivon'ny CTC tena naovana vava zay ko nge tena mbola loza akoatra nefa tsy alohanareo zany karama sy tambo-karamany zany fa mbola arahanareo menasy le izy enda amin'ny teany deuxième vague ary mbola arahanareo fampitahorana le izy mbola arahanareo fampifilafilana tony hoe rehefa tsy anao nareo de hosolonay reny nivoaka tamin'ny enao manjery sy tamin'ny tele zany zavatra zany ve le fomba hitondrana le izy manodiava tena miteny anareo an'zany engany mba azo ny manodidina anareo izany nahazo ny taranakareo nahazo ny olona akaiky anareo na ny avanareo na ny namanareo vao tonga saina ve anareo tsy mety zany efa tsy nalohanareo ny zoany zay tokony sitrahany tokony mba angina anareo fa tsy menasy tsy atsojay lavo zao torak' zany any ko nahazo fa tia koa anakiray vavao voaraiko izy ty aveo anivon'ny commune ny urbaine Tananarivo ihany todika aminao andre matobe ny tanàna ekena fa misy niezaka atao amin'ny resaka fanatsarana ny resaka fifamoivozana niezaka nefa moa tsy zatra niova hatreto aloha raha ny fijeriko iniakisa koron-drano fa vao maika miamtohana ny anina mbola tsy tena vita ny asa oke fa miandry ny fahavitany lalana de ho hitantsika eo aveo hoe tena iova marina ve zany iena ve zany fitoanana zany fa ny tena itiky hitondrana fanamariana eto de mahakasika ny fitantanana ny parkina eto amin'ny tanàna na Tananarivo izay miendrika hafahafa satria ohatrany nisy ny tena atsojaina tao tamin'ny mpitatana nyzany orinasa teo aloha ny tatana sy nanao fanarahana ara-dalàna tamin'ny commune urbaine Tananarivo nomba fitantananao ny toeram-piatsonany eto tanàna na Tananarivo amin'ny apahany io tatoato nefa raha ny angom-baovao azo de nafindra ny mpitatana ny tanàna na Tananarivo raha nisan'zany ianao andre matobe ny tanàna am'zany société hoe SMGD société municipale de gestion et de digitalisation mba avoay aminay hoe
mba avoay hoe horen'ny vahoaka mba avoay hoe asa raha fantatry ny mpanolotsaina ny tanàny zany aiza ny siège-ny zany orinasy zany iza ny karazana endrika société manahoany zany société lasa ny tantana ho azy tsy ahoana teo zany ohatra ny kitaka dia itony mitantana ny parkinina eto amin'ny tanàna Antananarivo raha nitsaroky tamin'ny tenanay raha mbola filohan'ny vaumiera ny fitantanam-bola sy ny budget tao amin'ny conseil municipal ny tenanay dia nisy mihitsy commune urbaine Antananarivo dia hitany masoko mihitsy zany convention satria nandalo tao aminay zany ary efa fampatsahivana ny tetikasa tamin'ny andron'ny PDS Andriamatoa ny asan'Andriamanjato fa noho ny hoe fitoizany fitantarana ny raha-mpanjakana dia nitoizany be ny tanàna lalora valomanana zany zao nefa nitondra kelikely Andriamatoa be ny tanàna am'izao fotoana zao zay mampalahelo fa de ohatran'ny fanenjehana ny mpanolotsaina tsy mitovy hevitra aminy tena ataony dia nataony koa ty zavatra ty satria nahoana satria vely ranony iarivo nataony ny be ny tanàna dia nidikaina le lalàna natao tsinitsinina ilay orinasa efa teo aloha nampiasa vola nampiofa nampiasa ny karakara zany fijerena ny parking zany ka miandry izahay sosanatry misy endrika tsy kombakomba ao anatin'izany zavatra zany lazaina fa société municipale la izy ary mbola horesantsika ary zay amin'ny fotoana manaraka andalovantsika fa andeha anangom-baovao izahay fa de ho faranako ny teniko satria efa tena mandroso ny fotoana aya tena tsy hity izany fa efa am'rombe folo ora latsaka efatra minitra zao dia izay no namaranako azy fa itondra resaka fanazavana misimisy ny tenako amin'ny fotoana manaraka anangom-baovao satria efa misy ihany ny eto ampelantanako fa aloha isisy kokoa mba tsy ilazan'ny sasany hoe mandainga indray isika na manakorotana fotsiny fa dia makasitraka tsika rehetra naharitra nanaraka n'izao fandaran'izao ny tenako dia eo amin'izay ihany koa nametrahako ny veloma mandrapiresaka indray tompoko lasy tompoko vavaka dia aveloko any aminao ny fitenena na manafaniry makasitraka tompoko dia amin'ny manaraka indray samy tsara dolo tsika rehetra eny ary feny de feny zay fanazavana nentin'ny député fetra zay fond d'équité zay le ao anatin'le tahirim-bola vonjeny eo anivon'ny ministère ny fahasalamana zany raha misy zavatra mainka tampoka zany any sahirina de fond d'équité le izy de ty zany tsy fantatsika hoe le dikan'le soins d'urgence gratuit mbola tadiavatsika lafin-javatra misy ty lafin-javatra anankiray ty hoe tena samy hafa very eo sa ity ihany no noatsarainy ihany le endriky le feo sy le fanamafisam-peo fa zay aloha ny amin'iny fa amarantsika fa eto ampamaranana zany de ampahafantarina atsika fa amin'ny fahatelo am'roapolo ny volana oktobra any frantsany de anao ny famelomamaso ihany koa ny antokotiko Madagasikara any frantsany amin'ny fahatelo am'roapolo ny volana oktobra ary herinandro aorinan'io ny fahatelopolo ny volana oktobra dia hiasika ihany koa anao hetsika ihany koa anao fionana ihany koa ny RMDM diaspora zany ka antolozy no anatanterana izany zay no vaovao tsara mba ampitaina amintsika fa mbola maromaro ihany ary reo vaovao samihafa zay ampitaina amintsika zany de avery kokoa zany ny fionana lehibe zany zay ho karakaraina amin'ny sabotsy fahatelopolo ny volana oktobra raika am'roapolo sy roa arivo dia ny tanora Atsimondrano tiako Madagasikara dia no fionana ao amin'ny place de l'amitié Amboanjo be ao anatin'ny commune Bongatsara zany ka isy mpanakanto Oblaka Alson Ariane iaraka amin'izy ireo amin'izany jeune team no mikarakara an'io fa ny fatoerana 2,000 ariary ny fandaminana samihafa moa zany de fa azotsika anaovana fifandraisana ho an'ny jeune team raha mifandray ho an'ny Atsimondrano fa azotsika atao ihany koa zany no tonga eny toerana amin'ny sabotsy fahatelopolo ny volana oktobra amin'ny fotoana io manomboka amin'ny 7 ora maraina zany etsika lehibe ataon'ny jeune team ary misy mpanakanto telo lehibe ho avy ao anatin'izay de anaovana fanamariana ihany amin'ny zoma zao zany no fiatrehana ny tribunaly eny anivon'ny tribunaly administratif zany ny mpanolotsaina ny tanàna sy ny ben'ny tanàna sy ny ben'ny tanàna koa sy ny mpanolotsaina ny tanàna atao anatin'ny commune urbaine Antananarivo misy raha maromaro ho tsaraina sy hoenona ao anatin'izany dia hanaovana zay mety hoe fifantroana ny rehetra zay samy heverina fa liana ho amin'ity fanatsarana ny tanàna Antananarivo ity zay no ela zay no lava topolasy topovavy fa de ho faranatsika ny fandarina Miara Manonja misaotra atsika rehetra nataiza toerana misy atsika dia akasitrana hatrany vahiny hafandray sy namana hafandray miaraka amintsika raha pitsoalaka misy ny tenako sy Rina Rabe Mananjara ary ny teknisianina dia ametraka ny veloma mandapitafa ho atsika indray